velona mandrakizay misandrata ary manam-pahafeno ilay tompony hery sy ny fahefana ilay manana ny fiandrianana feno sy tanteraka ho anao rery ny voninahitra mandrakizay amen. Halleluja. Misaotra an'i Jesosy indrintsika mena an'izao fotoan'izao indray mbola afaka hiaraka hitsaoka azy hiankohaka eo anatrehany hitady ny tavany indrindra hiombona aminy araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy hoe tonga eto tsika dia tsika vao hitady fiombonana akory, tsy hoe tsika vao hiezaka be hiombona aminy fa ny fiombonantsika amin'i Jesosy dia tokony tsy mana-petra ary tsy mana-pataperana amin'ny fotoana rehetra dia tokony hiombona amin'ny foantsika. Amen. Fa ny fahatongavantsika eto dia fiarahantsika miombona anomezantsika voninahitra azy ary efa eto sahady izy na mbola tsy teto ary ianao dia Jesosy efa niandry antsika eto. Amen. Alleluia. Fa miankina amin'ny etaetapony tsiraray avy sy ny fahavononantsika no ifankahitantsika am-po amin'Andriamanitra eto. Alleluia. Zavatra iray loha izy ny mpianao salamo no angatahako ary izany no katsahiko. Te hitoetra izy eo an-trano Jehovah andro lava aho. Amen. Hijery ny fahatsaran'Andriamanitra mandrakariva hoy Davida. Tsika n'izany dia afaka foantsika mitoetra eo amin'ny fanatrihana fotoana rehetra. Ary izany indrindra no antony iankofantsika toy izao no manantsika fotoana manokana tena hoe afatoy tanteraka amin'i Jesosy rehefa tonga ny fotoana toy izao tena hoe andaontsika tsy avelantsika ho verimaina ny fotoana hiarahantsika miankohaka toy izao fa tena ankafizo tena hipanjino an Jesosy ny famasinany ny fahatsarana rehetra fa tena hoe mendrika izany loatra izy ary faly ny fony rehefa isika manana fo disposé tena hitady ny davany tena hoe mifantoka sy mijery azy marina amin'ny mampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy. Alléluia. Ataontsika ity hoe quand je contemple ta sainteté je veux t'adorer Seigneur. Rehefa eo amin'ny fanatrihana rehefa mifantoka amintsika dia ny zavatra hafa rehetra dia tahaka ny manjavina eo anatrehany falebiazany sy ny voninahiny. Rehefa izy no hitantsika sy mibahana ao anatin'ny fotsika mibahana tanteraka ao anatintsika ao dia ny zavatra hafa rehetra tahaka ny hoe tsy manan-danja tahaka an'i Jesosy. Fa raha mbola tsy izy ny ao anatin'ny fotsika dia tsy afaka ny eo aminy isika. Andaontsika hibanjina azy androany. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, Seigneur, c'est toi. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer.
t'aimer, Seigneur, et de t'adorer. Quand je contemple, Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui ne valent plus rien pour moi. Oh Seigneur, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Il n'y a que toi, Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer de tout mon être, de tout mon cœur. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Oui, t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur, pour t'adorer, mon Dieu.
Jesosy ny antom-pisiana sy ny ampam-pahavelomanay dia ny etianao Jesosy hiara-mandeha aminao isan'andro. Hoy ianao Jesosy raha miseho tamin'ny zanakao anankiray hoe ampitao amin'ny oloko fa la vraie adoration c'est une vie déversée pour moi dans l'amour et la confiance. Hoy ianao ny fiainanay no ilainao Jesosy. Ny momba anay rehetra ny fisianay entinay eo anatrehanao. Tsy te ho velona ho an'ny tenanay intsony izay Jesosy. Tsy te ho velona araka ny sitraponay ianao izay mahafalifaly anay. Amin'izay rehetra mety mahafinaritra ny fonay fa ianao no ilainay Tompo. Te ho velona ho anao izay Jesosy. Ary izany indrindra no antony izao fanetretenanay tonga eto an-tranonao izao amin'izao ora sy fotoana izao. Fotoana toy izao indrindra Tompo no atokanay hiankofanay ao anatrehanao ilazanay anao hoe mila anao loatra izahay. Tsy vitanay ny miaina raha tsy eo ianao Tompo. Tsy vitanay ny mandeha irery fa ianao no ilainay. Ianao no ilainay ameno anay hitari-dalana anay isan'andro Tompo. Avifana masina tonga soeto ianao fanay masina Andriamanitra velona. Ilay ratsan-tanan'Andriamanitra tario izahay. Vangio indray ny fonay androany. Avika fenoy izahay Tompo. Irinay mafy indrindra izany fiombonana feno aminao izany androany. Fanay masino avi hamelombelonay indray aokitsoka etoany ilay aina avy amina fanay masino avi amelobelonay indray aokitsoka etoany ilay aina avy amina avika feno avika vangio indray famangetaetana fanay masino sikeretra avika fenoia avika fenoia avika vangio indray fanamasino avika vangio ijariao famangetaetana fanay masino San means fanamasino vangio say fanay masino avi sigaretra amelobelona indray amelobelona indray tovy amin'ny fona rehetra zany aokitsoka etoany
Ianao le oxygène, ianao le rivotra izay ahafahana miaina tompo. Eto amin'ny lalindala kokoa izay amin'ny fiambonana aminao, mihoatra noho ny maly, mihoatra noho ny hatramin'izay efa namasina. Eto amin'ny lalindala kokoa izay amin'ny fahalalana anao, amin'ny fiambonana aminao marina tompo. Mba ho mpiankohoka marina le tadiavinao. Ndreto izay tompo, eto am-piandrasana ny fiheverenanao sy ny fiavianao. Dia hanomana Jesosy io ny fitafiana izay, hanomana hampirehitra ny jironay, hampirehitra ny fanalanay. Jesosy io tsy ho diso solika fitaiza, isan'andro izay tompo hanomana izany araka aminao. Sokafy ny vavanao dia milaza amin'ny tompo, mandra-pahitako ny tavanao, mandra-piverinao aka Jesosy, dia hanomana ny fitafiako aho isan'andro, hampirehitra ny jiroko aho isan'andro Jesosy. Tsy hamela tompo ny jiroko ho faty aho, tsy hamela ny solika ho ritra tompo, fa isan'andro aho hibantsina anao, isan'andro hanomana tompo ny fiaonako aminao. Mandra-pahitako ny tavanao, mandra-pahitako ny tavanao. Eto ampiandrasako ny fiavinao, eto ampiandrasako ny fiavinao, anovanao ahy ho takanao. Yankukau we want to go
Et toi bien tungakua niaminau Majapaita kuni tavanau E toi bien jasa kuni fiavinau E toi bien jasa kuni fiavinau Hanuvanau ariu takana Utakaninchka dia numana ny fitafiana izay Jesosy fa ho avy tampaka toy ny mpangalatra ianao ianao tompo sambatra izay manasa ny akanjony amin'ny rano zanak'ondry sambatra izay manomana ny fitafiana isan'andro eo anatrehanao ary maso rehetra ahita azy ary lohanika rehetra andohanika eo anatrehany Izay nandefina azy azy dia ahita azy Ny maso rehetra ahitanao Ny lela rehetra anakianao Famasianao Rilaya Chizai Siuavita Ni masure Jesus Ni masure Aitanao Ni lena Sure
misandratianao masina masina mandrakiza masina mandrakizay anao tompo eno ny olonao sika rehetra mira ho any mpanjaka le masina mandrakizay anao masina masina mandrakiza toerana tompoko azafady dia mandroso tompoko. Amerina voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataony tamin'ny fiandohan'ny janvier iny zany nisy problème tao am-piasana, nisy telefôna an'ankizy very dia ny ankizy zany ao aminay rehefa miditra ny école dia to dia mijanona ao amin'ny bureau ana surveillant ilay izy fa tsy afaka hoentina any amin'ny salle de classe dia lakamisy no nisehoany ilay zavatra dia rehefa tonga ary ny hariva dia andeha hody ilay zaza dia samy makany anazy eo daholo moa zareo zany fa hoe somary mijery fotsiny izay hoe hianana nakany teo hianana naka teo dia io zaza very telefôna io nefany misy fotoana mametraka misy fotoana tsy mametraka dia tamin'ny fotoana lakamisy amin'izay izy andeha hody dia madama felana very ozy tsy ao izy izy ny telefônako dia teo azy zany dia ohatsaka hoe ao avy jereo fa ao ihany izay fa tokony tsy ho very dia lasa izy nandeha tany ihany zany dia nitady niteny tamin'ny namany hoe tsy hita ny telefônako fa andao aloha miaraka mitady dia avy eo niverina teo aminay izy fa tsy nahita ilay izy dia niteny izy hoe ohatsaka hoe ndanao aloha makany meserizy satria za zany mbola somary occupé teo amin'ny vavahady satria tsy hisy gardien teo amin'ny vavahady fa ny zavatra nataony zareo dia rehefa lasa nakany meserizy izy izy ke tsy nakeo amin'ny meserizy fa lasa fotsiny izy miverina tany
dia avy eo dia nonody izy dia lasa nody fa satria tsy hita mihitsy izany izy dia tato anaty koa tsy natahotra mihitsy satria tsy tokony tsy ho izay izany ilay zavatra niseho dia nefany nandeha ny zoma dia tonga tao ampiasana mihitsy ilay parent izany ny tena hoe inona ozy izy ny geste ataonareo izany ao anatin'ilay par rapport an'ilay telefonan'ilay zaza very dia izay moa tena impossible ny tena tsy possible mihitsy izany ilay hoe hanoloana an'ilay telefona dia nandeha ny Sabotsy dia mivavaka teo tery rindrina tery foana moa za matetika ny tena fipetrahako dia rehefa mipetraka eo tamin'izay Sabotsy voalohany tondrany papateny teto izy avy any an-davy dia rehefa mipetraka eo tsy tadidiko hoe tamin'ny fotoana inona ilay izy fa to dia niseho teo amina ilay olona naka an'ilay telefona dia tonga ny lahady mihitsy aho vao niantso an'ilay olona hoe ianao nazavaiko anazy izany hoe ianao nandalo tao dia ianao hitako hoe naka an'ilay telefona farany aminao ilay izy dia avereno dia tonga dia misaotra an'i Jesosy fa tena hoe izy nanokatra halalana rehetrarehetra nefa izay efa nitady moyen satria nisy namako izay zany inspecteur dia niteny izy hoe alefa azy ozy izy ny plainte ohatr'izany dia izy no nanaraka an'ilay dossier dia izay ilay eritreritry maha olombelona fa Jesosy nanokatra halalana hoe tia ilay olona dia tonga dia précis ilay izy dia tena nandresahana ilay olona tena nilama dia niverina ny telefona ilay zaza dia voninahitra ho an'i Jesosy dia manarak'izay faharoa nisy fotoana papako voaingana Sabotsy andro Sabotsy koa dia efa faraparan'ilay fotoana dia nanao vavaka ho an'ny marary hoe marary lamosina sy fivotosana izy dia tamin'izay fotoana izay ny anahy zany andro alina vao miseho le marary amin'ny atoandro tena tsy maheno na ohatry ny tiara fa amin'ny ala izy tena hoe mihodina ohatr'izao ianao dia tena tsy afaka mihodina fa tazona zavatra mavo be ohatr'izao ianao dia mihodina tena manao tena tsy haiko dia lienako ilay izy tena marary dia na mitaraina raha tsy afaka mitaraina satria za rery mionjoonjoko rery ilay izy ataoko rery ny mouvement hiodonako izany dia nisy taona ilay vavaka papa dia za mipetraka tery dia gaga aloha za hoe tena tsy ho anavy izany izy satria be dia be ny olona tamin'izay niteny daholo hoe marary lamosina daholo tamin'izay dia za moa izany tsy ny alan'iny satria ny journée an'iny izany saky matoa nandeha iny dia anjara koa izany mandray fanasitranana fa nefany tonga tany an-trano ny alina Sabotsy izany natory tsy naninona lahady tsy naninona dia latsinainy amin'izay ozy izy nareo tsika rehefa mandray fanasitranana dia indraindray tsika miteniteny foana mamoditra an'ilay izy andeha hiasa dia zanako roa lehibe izany miaraka amiko dia ny roa kely miaraka amin'ny dadany dia andeha zay hitsofoka amin'ny bus dia efa tery be izany ilay bus dia ilay zanako nahazo seza fa za strapotin dia ozako mantsy anazy hoe ao zakely mba eo amin'ny placenao fa marary lamosiko inona ozy izy nareo fa ny alina niny tonga dia tena tsy haiko tsony izay asiako ny tenako fa mihodina ako dia vao maika ilay izy ilay tady fotsiny lasa nihitatra taty dia tsy haiko firy zoro tao aorianan'iny tonga saina hoe Jesosy fona ho azany miteniteny foana nataoko satria efa menao fanasitranana dia navototro indray ilay izy dia rehefa tonga saina tamin'izay hoe ny fona izay dia misaotra an'i Jesosy fa zao izy normal tsara dia tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy mandrostika ary maso ny teny alokon'ny vavanao dia mahaiza mihely ny fanahy masina voninahitra ho an'i Jesosy fa za teo loloha teo arindrina kely teo dia mandeha amin'ny fahazarana fotsiny mandeha mivavaka dia avy eo zany mahatsapa hoe on baisse deux fois dia nanitokana kely mihitsy zany nanantona an'Andriamanitra tena dia niteny zany izy hoe tsy ho anao ozy izy ny andehananao mivavaka dia nalahelo be hoe tsy ho anao ahoana ary dia saorako an'i Jesosy fa nanome hevitra anazy zany fa namasina hoe ianao ozy izy ohatry ny hoe ho an'ilay pasteur satria ozy izy rehefa misy taona rehefa tsy tonga izany dia miantso anahy foana ilay pasteur hoe fa manino tsy tonga banga be ilay seza tsy nahita anao teo dia ohatry ny hoe aizany lasa ohatr'izay ilay izy hoe andeha hivavaka fa hiantso indray ilay pasteur iny
dia ozy izy mifanahy masina hoe andro alakamisy izany za le nitokana, dia ozy izy fanahy masina hoe amin'ny zoma ianao mivavaka, dia amin'ny sabotsy ianao tsy mandeha miasa fa mandeha mivavaka, tonga dia hoe baiko be fotsiny. Dia le zoma aloha ny akeko ho any Analakely izany zoma, fa ozy hoe sabotsy ange za miasa e, dia ahoana izany le vola dia miady be any anatiko any, tena hoe miady, tena miady. Dia ho final moa izany resy any nandresy Jesosy, dia ozy hoe ok ary tsy maninona fa andeha hivavaka amin'ny sabotsy. Dia rehefa avy eo rehefa niratra amin'ny masoko tsy androaka, dia rehefa niratra amin'izay amin'ny masoko dia tonga dia ohatrany hoe nisy feo izany avy any ide izany tany anatiko hoe ny raha vavinao no alefanao amin'ny toeranao andefa an'ilay entana. Dia tonga dia faly be dia nitantaraiko tao an-trano, dia ozy izy zokinay hoe hitanao izany rehefa ianao manaiky fotsiny dia tsy maintsy manokatra lalana izy, fa ianao be doika be. Dia soraka an' Jesosy. Antsika teka mafy ho an' Jesosy. Témoignage farany androany fa alohan'ny andraisantsika témoignage, raha mety tsika izay manana zanaka kely, raha afaka ampifona dia mba atao somary teritery, dia ao anatin'izay ny ambasador mba mijery le plasy malalaka, satria be dia be olona tsy à gauche à droite, dia mba liberentsika kely le seza zafady indrindra re tompoko raha mba mety amintsika. Misaotra tompoko. Témoignage farany. Ho an' Jesosy rery any voninahitra, izy fotoana izahay tena hoe tsy mamenatra ny tenenana an'izany eto, satria tena hoe anala-baraka an'ilay fahavalontsika izay efa resy. Izy fotoana izay tena hoe le izy koa izao vao tena tsapa hoe aika tena niaina tao anatina religiosité, hoe mandeha mivavaka, tena hoe taitra be tamin'ilay témoignage-n'ilay rahavavy teo fa hoe izy ny vangin'Andriamanitra hoe ho anao ny andehananao mivavaka, fa en fait ohatr'izay mihitsy ilay zavatra niainanay ny izy fotoana tena hoe dia na ny ankizy ary tena hoe tafiditra tao anatin'izay le fampianaran'izay hoe mandeha manompo ho tahian'Andriamanitra, mandeha mivavaka dia izay zavatra angatahana rehetra dia omen'Andriamanitra. Dia tao anatin'izay tena hoe tena nety ny zavatra rehetrarehetra. Nisy fotoana amin'izay tena hoe nety ny tompo teo amin'ny fandinihan-tena, tena hoe tsy nety daholo indray zavatra rehetra aloha. Dia rehefa tsy nety ilay zavatra rehetra dia tena niverina teo amin'ny Jesosy, tena niverina. Dia tonga dia izao ny zavatra, satria tena hoe tapona ny lalana havia, tapona ny havanana, tsisy n'inona. Dia tena hoe miverina teo amin'ny Jesosy, Jesosy inona ny sitraponao. Dia namanginy Jesosy anahy tao anatin'izay hoe ianao ozy izy tsy mahatoky anahy marina, ianao ozy izy mivavaka foana ianao ozy izy hoe za mahatoky anao, za mino anao, fa tsy hitako ozy izy le tena fatokiana ao anatinao, fa ianao ozy izy le mangataka ny tena marina ao anatinao ao ozy izy, le mangataka. Fa za ozy izy zavatra angatahako aminao zao ozy izy dia izao, aza mangataka amiko tsony ozy izy, fa ny zavatra teneniko anao ozy izy efa eo an-tanako ny aminao, ny ankohonanao, ny zanakao, ny vadinao, ny taranakao ozy izy efa eo an-tanako dia raha tena matoky anahy ianao ozy izy tsy mangataka intsony. Dia tena hoe rehefa nanaiky an'Andriamanitra, tena hoe tamin'izay fotoana izay tena hoe nifankahita tamin'Andriamanitra hoe aika izany sitrapon'Andriamanitra. Rehefa nanaiky an'Andriamanitra dia tena hoe miaina an'izany fitahian'Andriamanitra, miaina le fiadanana ny tena fitahiana feno. Dia tena hoe miaina ny fiadanana izay tena hoe na misy ary ny aretina mandalo fotsiny izany tena hoe na misy ary ny hoe tena hoe zavatra tena hoe mandalo tena henonay hoe mandalo, fa tena henonay hoe io Jesosy fa mijoro dia tena hoe lasa fiainanay le tena hoe mahatoky an'Andriamanitra, satria izany tena angatan'Andriamanitra amiko sy aminao amin'izao fotoana izao hoe eo amin'ilay toerana tiany ahitana anao, eo amin'ilay toerana tiany ahitana anahy. Dia izay izany tena noetiny teo hoe tsy mangataka fa mahatoky. Dia za mino hoe tanteraka amintsika rehetrarehetra izany hoe tena olona mahatoky an'Andriamanitra marina tsika, miombona amin'Andriamanitra marina. Alleluia. Taovy mafy ny tiaka ho an' Jesosy dia asaiko ianao hitsangana, nao tsika amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy fa tena tiantsika ho fantany rehefa miverina izy. Tsy hoe kristianina mpangataka, tsy hoe kristianina manantena fitahiana,
fa tonga iombona amin' Jesosy. Le témoignage le ranaba voalohany teo hoe ranaba voalohany faharoa tatyana hoe inona ny antony hatongavanao eto. So dia matahotra ianao hoe rehefa tsy tonga dia antso pastera hoe bangabe ny sezanao, lasa no nitahotra ny antson'ny pastera, tsy teo antson'ny pastera ny hatongavanao eto. Sa tahotra hoe manompo an'i Jehovahandriamanitra ao dia ho tahiny ianao dia ho esorina ny aretina, fa tsy Jesosy. Hoy izy mivolaza ny soratra masina hoe tsy mbola hitako izay marina na fohy na ny zanany nangatakanina. Rehefa tena marina ny antony hatongavanao eo amin'i Jesosy, rehefa marina ny fankatoavanao, dia hoy izy le taty le tao alohan'ny pasteur Diary teo hoe raha ny tena marina tsy tokony ho avy eto izy tamin'ny Sabotsy, satria raha vao tsy miasa izy dia tsisy vola. Fa rehefa marina ny fankatoavana dia Andriamanitra ihany no manolotsaina ny mpanompony hoe zao atao, dia complet ny zavatra rehetra. Dia ny fenon'ny pasteur Diary le izy teo hoe rehefa tena mitady an' Jesosy ianao tsy mangataka fa mahatoky an' Jesosy, dia Jesosy no mandray an-tanana eo amin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Asandrato ny tananao dia isory Andriamanitra fa mitarika antsika hatrany izy amin'ny fiombonana marina amin'i Jesosy, tsy fiankofana ho fanantenan-javatra fa tena fiankofana marina mitady an' Jesosy anao izay mahafaly an' Jesosy amin'ny fankatoavana tanteraka, amin'ny tena hoe fanomezana voninahitra an' Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay, misaotra Jesosy fa marina loatra ny teny izay omenao sy ampitondrainao mpanomponao, fa rehefa maty amin'ny teny izay, rehefa tena mankatoanao marina izay, rehefa marina ny fankatoavanay, dia ianao no mibitsika any am-pon'ny mpanomponao hoe ry olona ry antsona fa izy no naka le telefona, na ry olona ry antonona fa izy no afaka manolo anao. Misaotra Jesosy fa sokafanao hatrany ny masom-panahinay rehefa tonga mivavaka izay, sao dia tahotra olona, sao dia tahotra ny tsy ahomby, sao dia tahotra ny tsy hotahina, sao dia tahotra ny tsy hisakafo, sao dia matahotra ny harihary. Fa tsy izany ny antony hatongavana eto Jesosy fa averinao izay ho amin'ny antony tena izy dia noho ianao rery ihany. Ifonana Jesosy ibebahana ny amin'ny antony rehetrarehetra izay nivavahana taloha, sao dia tsisy manao ny fandraisana, sao dia tsisy manao ny servisy, fa tsy noho ianao no antony Jesosy. Dia androany izay tena miverina anao ny zavatra rehetra ho anao, ary ataonay amin'ny fo rehetra izany Jesosy. Ifonana ny religiosité rehetrarehetra, ifonana ny fanompona am-pahazarana, ifonana ny fijoroana tao anatin'ny tahotr'olona sy ny endrika fanompona rehetrarehetra. Fa androany Jesosy omenay anao ny fahatokiana 100 isan-jato. Anao ny rehetra ho anao izay, tsy andrasanay valiny izany, tsy andrasanay tambony izany, satria ny teninao dia milaza fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidinao irery ihany. Tsy natao anara-maso anao izay, fa natao kosa hanome fiankofana marina ho anao. Sandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tovy mafy ny teakao ho an'Andriamanitra dia alaisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Aloha sy ho tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Amen. Loantsika nofahofa ny tanantsika tsy amin'ny fahazarana, fampitiavana be mihitsy ho an'Andriamanitra. Hitanao rehefa tonga any am-pianarana dia rehefa miantso ny mpampianatra dia hoe Yann présent. Dia androantsika hanao présence eo amin'ny fanatrehany, satria eto Andriamanitra androany dia ataontsika mifotsika manontolo mihitsiny. Tsy maninona ohatran'ilay zazakely any amin'ny école primaire vao manomboka miditra mianatra ireny mihitsy mifonao. Dia toa vita an'i Jesosy hoe tia Jesosy miaraka amin'ny assemblée, miaraka amin'ny vondron'ny olona izay ho ampakarina eto amin'ny fanatrehanao hanome voninahitra anao. Asandrato any amin'ny lanitra ny tanao dia nitenena amin'Andriamanitra. Tompo androany tsy olona ny hatongavako eto, tsy pression na pasteur, tsy fanairan'ny olombelona niza fa mifoko mihitsy ny mangetahetanao. Ary androany maraina Jesosy ataovy reko sy tsapaka ato anatoko ny asarobidy ny fanatrehanao ho fanomezana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainako. Ny anehoana fa tianao na ny toerana mangingina, na ao amin'ilay fitokanako manokana, na rehefa miasa, na eo amin'ny fanatrehanao, dia miresaka aminao sy miaino anao foana, satria anao ny fiainako sy fisiko ary mangetahetanao ny fanahiko. Matsiaro ny tenin'ny Davida mpanao salamo hoe Jehovah, maniry anao fatratra ny fanahiko, mangetahetanao fatratra ny fanahiko.
tahaka ny faniry ny diera vavy ny rano anono ny faniri ny fanahako anao ary tahaka ny faniry ny faniri ny tany karakaina ny fipaika ny andony maraina ny fiandrasako anao tompo tsy ho imolotra fotsiny zany fa avy ao anatin'ny foko mipololotra etaeta fanatrehana isan'andro aza miala eo amin'ny fiainako ny ray segonda azy fa tsinitsinina ny fiainako raha tsisy anao Jesosy. Kandroany Jesosy hitsaoka anao zay anome voninahitra anao dia aoka ny teny rehetra sy ny fahamarina rehetra voalaza eto androany ho aina ho an'izay mahazo azy sy ho fahasalamana ho an'ny nofony rehetra mitenena aminay mandrakariva fa miaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy ho tea-tanana mafy be eo an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Mahazo ho toerana tompoko. Amen. Le famoronan'Andriamanitra farany omaniny ho amin'ny fampakarana. Ilay famoronana farany omaniny ho amin'ny fampakarana. Avereny hoe ilay famoronana farany omanin'Andriamanitra ho amin'ny fotoam-pampakarana. Zay ny tenin'Andriamanitra hitondrany fanamasina antsika androany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy olona feno voninahitra, zanak'Andriamanitra, hoakarin'Andriamanitra, feno ny fahasoavany, feno ny fahatsarany, anak'Andriamasiny, sarobidy ao anatrehany, lay tenany velona eto an-tany. Ndao hitea-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Zao ry havana mila fantatsika zao fahamarinana zao. Jesosy niteny talohan'ny akarany nanafatrafatra ny mpianana izy dia niafatra ny lazain'i Jesosy dia hoe miambena fa tsy fantatrareo zay fotoana iverenany tomponareo. Tsy nanafatra jentilisa izy fa nanafatra izy ho an'izay manantena ny fiverenany hoe miambena. Matoa Jesosy miteny hoe miambena dia misy zavatra tokony miambenana. Ianao zany tsy hoe olona afaka sy ny vonjeny iaina amin'izay fiainana mahafinaritra anao ao aminy, fa mila mamantatra tsara ianao ny programany ao anaty fiambenana tsara mba hampijoro anao ho isan'ny olona voatahiry ho akariny amin'ny fotoana iverenany. Averiko indray zava-poana ny fiainan'ny kristianina raha toka ho amin'ny tanjona nomponan'Andriamanitra sy ho ampiasain'Andriamanitra ihany ny etaeta ao anatin'ny fonao eo am-pitadiavana an'Andriamanitra. Ny fototry ny vavaka, ny fototry ny fanompona, ny fototry ny fijoroana dia anomanana anao ho isan'ny olona akaran'i Jesosy amin'ny fotoana iverenany ka ny anonony trompetran'Andriamanitra sy ny feonaraka ny jelin'Andriamanitra. Mila fantaritsika tsara hoe iza mariny ianao fa anisan'ny zavatra anankiray tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra ro zaraiko androany atao anaty communion tadidio fa saro-piaro Andriamanitra ny amin'ny fiankofanao. Fiankofana vavaka sy ny fiankofana. Ny fiankofana tsy dia mari-panehoana la endriky ny Andriamanitra zay tomponao. Maneho hoe iza le Andriamanitra tomponao, iza le ekenao fa efana. Le Andriamanitra rain' Jesosy Kristy mpamorona an'izao rehetra izao ve? Jesosy Kristy ve ny mpamonjy tomponao tokoa? Sa misy Jesosy hafa na filazantsara hafa? Avy amin'ny filazantsara hafa. Androany maraina
ho ampahafantariko anareo le fahamarinana mampiavaka an'ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta zay teny tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany tonga nofo naseho olombelona hamonjy atsika hoe ohatran'inona ny planin'Andriamanitra sy programan'Andriamanitra ara-pamoronana ho an'ilay olona no forono vaovao no maniny no ampakariny iaina ny fisiny sy ny fanotronany eto ambonin'ny tany ary koa alalan'ny feo sy ny fitariany mandra-piveriny mba tsy handiso lalana anao. Vakitsika teto omaly Matthieu 24:24 fa tsy ampy ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana anambarana fa avy amin'Andriamanitra ny asa fanompona anankiray zay mpanompo ampiasain'Andriamanitra io asa fanompona io hoe pura tena an' Jesosy ve le mpanompon'Andriamanitra ary tena planin'Andriamanitra ve le asa fanompony raha ohatra ka miseho ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Matthieu 24:24 ny Jesosy ny teny izy mihitsy ny teny aloha tsika tsy teny hoe Paoly ny teny na ihana fa Jesosy ozy Jesosy fa izy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo ataona ny olom-boafidy aza dia ho fitahany zany hoe reo kipitsopitsony-javatra raha-panehoana nampina ny fiainan'ny olona eto ambonin'ny tany dia azo ny fahavalo isandohana amin'ny lalana ny fifantohanao tsy ho amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra marina satria voatongo Jesosy nalay mpanatany an'hevitra Jesosy dia ny zavatra nataony devoly voalohany dia nitady ny fiankofany ozy izy raha zanak'Andriamanitra marina ianao miakofy atao anatrehako fa efa natolotra ny fahefana amin'izao tontolo izao sady nasehony an' Jesosy dia teo Jesosy ny laza non Jehovah Andriamanitra ao ihany ny ankofanao zany hoe ny fanaratsy zany tsy mampaninina azy na ho azonao zao rehetra zao ao anatin'ilay izy amin'io Matthieu 24:24 io reo fanehoam-pamantarana sy fahagagana lehibe afaka anehoany ny fahaiza-manaony amaritana sy anehoana ny fisiny ho toy ny mpikarakara ho toy ny mpanampy ho toy ny zavatra tena hoe goavana be aminao koa ny fisiny ampanginana ny vavanao fa izy dia mavita zavatra noho izany raha ety zay mahatonga Jesosy miteny raha ety izao tontolo izao ty ihany no anatenatsika an'Andriamanitra dia orosy mahantra indrindra tsika satria ny tena arena tsy ao anatiny fananana ny zavatra rehetra Jesosy no teny izany fa tsy za fa ny fahafahanao miaina dia ny ety ambony tany no fanananao antoka ny mandrakizay sy ny fisiny Jesosy ary ny fanotronany ianao amin'ny famakivakianao an'ity tany ity. Misy endrika telo namoron'Andriamanitra ny olombelona ary very le endrika voalohany ny foronona tamin'ny vovoka teo mivovoka Andriamanitra ny namorona ny olona voalohany ary ireo trasy mpamoronana telo ireo dia mbola eo amin'ny fiainan'ny olombelona mahafeno ny fipetra-maha-olombelona azy ihany fa ny etapy fotsiny izay nitondran'Andriamanitra maneho an'ilay fahamarinana amin'izay programa tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainan'ny olona tao anatin'ilay asa famorona vaovao nataony mba ahitany olona io an'Andriamanitra sy ahalalàn'Andriamanitra ny olona araka ny programany. Arao tsara fa toko milamina be ilay izy. Adama voalohany ilay niforonony tamin'ny vovoka dia raraka noho ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra tamin'ny fihinanana n'inona azo fahalalàna ny tsara sy ny ratsy. Rehefa voafitaka tamin'ny fihinanana tamin'ny fihinanana ny azo fahalalàna ny tsara sy ny ratsy i Adama dia nanomboka hatreo afaka miditra ho anaty familin-dalana ara-pahalalàny Satana. Zay no mahatonga ny doktrina na ny fampianaran-diso. Zay no mahatonga ny Satana afaka miditra ho anaty Baiboly. Taitra ianao fa ahoana ny anao pasteur hoe Satana afaka miditra ho anaty Baiboly. Mahalala tenin'Andriamanitra izy, mahalala Baiboly izy. Jesosy rehefa niteny Jesosy hoe voasoratra hoe diso koa mba niteny. Voasoratra hoe mianjera raha ianao izy izy dia fa voasoratra hoe avy any ambony any dia voasoratra hoe izy andidi ny anjela mahay salamo izy.
dikan'izay lasa tafiditra tao anatina fampianarana izy amin'ny lalana zany hoe ro tontolo nomen'andriamanitra ny olona ahafahan'ny olona mifakahita aminy no nidirany satana antsetra sy kororoany amin'liny lalana ny fifantohan'ny olona tsy ao amin'ilay teny-pahamarinana fa ao amin'ilay anganongano mahafinaritra ny sofin'ny olona zany no ilana discernement na fanamamantatra avy amin'andriamanitra alalantsika ny tena fahamarinana avy amin'andriamanitra satria elanelana kely no amin'liny lalana anao dia diso fifantohana ianao nefa tadidio fa ao anatin'ny teny no resantsika fampianarana ka raha fampianaran-diso ny voaraintsika avy eo amin'ny teny dia finoana diso no azontsika avy amin'izay teny renesiny sofintsika zay tsy voatery ho avy amin'andriamanitra raha tsy mamantatra tsara ianao hoe inona moa ny programan'andriamanitra ary ny suite lojika ahafahantsika tena miorina amin'ny finoana tena izy dia ny fijohotsika ao anatin'le bazy na le hoe fototra nyaingano ny famonjena mihitsy sy ny programa nitondran'andriamanitra an'izany ho amin'ny olombelona zay asan'ny tanan'andriamanitra andray ny famonjen'andriamanitra ary ho fantatr'andriamanitra amin'ny fotoana hampakarany azy tadidio ry havana fa amin'izany fotoana izany jesosy ny laza fa betsaka nefa naminany tamin'ny anarany nanao asa lehibe tamin'ny anarany fa tsy fantany dikan'izay tsy eo ny fanehoana asa sy fanehoam-pamantarana sy fahombiazana hita maso no hamaritra ny fahafahan'andriamanitra alalanao sy alalanao anazy ary andrenesanao ny feony amin'ny fotoana iverenany fa miorina ao amin'ny fahafantaranao sy fandehananao araka ny sitrapony zay rehetra manao amiko hoe tompokitompoko nitry ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra nareo milaza fa efa namoaka dia mita amin'ny anarako efa nanao asa lehibe tamin'ny anarako dia ozy jesosy tsy fatotra koa ny renareo hatrizay fa tsy hoe voateo zany hoe ianao zany afaka mandeha manao asa lehibe amin'ny anaran'i jesosy maminany amin'ny anaran'i jesosy manao zavatra goavana amin'ny anaran'i jesosy fa tsy voatery ho fatany ianao eny am-panatanterahana ny asany raha tsy présent ny présence alalany ianao rehefa tonga ny fotoana iverenana pakatra anao dia ny fiainanao ny sitrapony sy fandehananao araka ny teniny azadino tsika tsy nanao ny baiboly dia milaza fa tsy zetra voalaza amin'ny baiboly no antsoina hoe tenin'andriamanitra fa ny tenin'andriamanitra dia ilay révélation na fanambarana meno ny fanahy masina tsy mivoana amin'izay fahamarinana tian'andriamanitra hitondrana sy tian'andriamanitra ho lazaina manombo any Kristy Jesosy io famorona voalohany io dia raraka atao hoe Adama dia tonga Andriamanitra nanao asa famoronana faharoa zany hoe raha diky raraka ny fanekena teo nyainga avy eo amin'ny vovoka satria raha tsy tokony ho faty ny olombelona rehefa tonga nofo amandrà rehefa nandika ny sitrapon'Andriamanitra ny olona dia ozy izy ny Genesis 3:7 vovoka ianao raha olombelona dia hiverina ho vovoka échec zany ny famoronana voalohany raha tsy tokony ho faty ny olona vokatry ny tsy fankatoavany dia ny maty ny olona dia ny sain'Andriamanitra sy planina tokony hamonjenany olona naniraka ny teny izy mba ho tonga nofo ny teny dia Andriamanitra nofo dia olombelona rehefa nidina teo amin'ny olona ny teny ka tonga nofo dia natao hoe Emmanuel zany hoe raha diky tonga aina sy olombelona Andriamanitra dikany Emmanuel amintsika Andriamanitra io famoronana faharoa le atao hoe Adama faharoa indray ary Adama faharoa na koa ilay antsoina hoe Jesosy Kristy dia ilay Andriamanitra zato isan-jato naka ny endriky ny olona zato isan-jato amonjo ny olona zato isan-jato zao tontolo zao ny tiany dia nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay mino azy fa mina fiainana mandrakizay zany hoe io tontolo mpamoronana faharoa io lay olombelona tokana ny avaka tamin'ny olona rehetra tsy nanany ray olombelona niteraka azy fa ny fanan'Andriamanitra nandrakotra ny Maria Virginy dia tanteraka tao am-boaka ny zaza tao hoe Jesosy io le Adama faharoa olona tanteraka sady tsy nikasinota tsy nalala ota tsy nitorotoronona tamin'ny ota
io le famoronana faharoa modely natao tafina lay tokana maneho ny endriky ny olona vaovao tian'Andriamanitra foronina fahatelo amin'ny alalany satria nahatongava naka ny endriky nofo manaraka tsarotsika dia mba hahafahan'Andriamanitra mamerina ny endriny eo amin'ny olona ara-panahy. Misy dikany be zay zavatra zaraiko izay. Raha raraka teo amin'ny nofo ny olona voalohany satria nidin'Andriamanitra teo amin'ny vovoka nampita ny endriny teo amin'ny olona. Zay le famoronana voalohany raraka. Le famoronana faharoa tsy raraka fa tena izy nidin'Andriamanitra indray tsy hoe nampita ny endriny teo amin'ny olona teo vovoka mba hatonga ny olona ho tahaka ny endriny fa izy naka ny endriky ny olona indray. Zany hoe zay raraka no ny récupéreny. Io le famoronana faharoa. Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona mba hahafahan'Andriamanitra mamerina ny tena endriny. Izy no tena endrika Andriamanitra fa tsy hoe tahaka n'Andriamanitra. Misy mahasamy hafa azy kely. Le voalohany tahaka ny endrika Andriamanitra le raraka fa le faharoa lay tena endrika Andriamanitra no tonga. Enoy le famoronana faharoa raha jerentsika ao amin'ny boky ny Hébreo toko voalohany, ao amin'ny boky ny Hébreo toko voalohany manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreo toko voalohany manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, 9 dia amin'izao andro farany zao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany izay voateny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy nariny zao tontolo zao sady antom-pisiny izy any 7. Izy ny famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary manaraka miazona contrôle ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy dia mipetraka amin'ny tanakavanany lehibe any amin'ny hafa. Jesosy tsy hoe tahaka n'Andriamanitra fa izy mihitsy ilay tena endrika Andriamanitra. Raraka amin'ny famoronana voalohany tamin'ny fanafana n'Andriamanitra fa naverina eo amin'ny olona ara-panahy tsy hoe mahatonga ny olona ho tahaka ny endrika Andriamanitra fa anana ny endrika Andriamanitra. Famoronana faharoa zay raraka teo amin'ny nofo no naverina ara-panahy. Tonga nofo Jesosy, izy ilay teny tamin'ny voalohany. Amin'ny Jona toko voalohany 9 voalohany. Izy ilay teny tamin'ny voalohany. Teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Rehefa teny lay Andriamanitra no nidina sy niara-nonina tamintsika dia naseho teo amin'ny nofo izy. Zany hoe tonga nofo ny teny aka ny endriky olombelona na Andriamanitra fanazy. Tsy naka ny endriky ny azo izy na biby fa olona satria olona novonjeny. Ao amin'ny 9:12 dinganitsika noho ny amin'ny fotoana. Ny 9:12 zay rehetra nandray azy, zay rehetra nandray an Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Eo amin'izay le takalo nomen'Andriamanitra ho an'ny olona. Naka ny endriky ny nofo izy mba ho zanahany olona atao hoe Josefa no rainy nanoratra azy eo amin'ny boky mpiankonana nefa tsy niteraka azy satria Andriamanitra rainy. Mazava aminao tsara le izy. Dia zao rehefa niraisitsika indray Jesosy ho an'izay nandray an Jesosy dia nomen'Andriamanitra hery. Io hery io ara-panahy ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny zanak'Andriamanitra natsangan'ny olona dia jereo ny baiboly manomboka amin'ny Matteo, Marka, Luka, John fa Jesosy tsy misy hoe présenté ny tenany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy fa miteny foana izy hoe zanak'olona. Satria nekeny niaka ny endriky ny olona ho voasoratra amin'ny boky ny ankonan'olona atao hoe Josefa
ny laina ne Josefa ny tena voasoratra fa tompony teny fikasana fa raha tsy nisy Josefa tsy nilainy Maria fa Maria ny vangina tamin'ny fomba mahagaga no ny fisiany Josefa satria azadiny fa be dia be ny Virginia azo vangina fa mahataranaky Davida ny Josefa no ny teny fikasana dia ny vanginy Maria azadino fa ny planin'Andriamanitra ny amin'ny hatongavan'i Jesosy mba hanoratany Josefa any Jesosy eo amin'ny boky ny fiainana atateraka ny teny fikasana manono mahataranaky Davida azy voasoratra fa mahataranaky Davida no hatongavany Mesia hatrany amin'ny boky ny Isaia mpaminany rehefa natsangana ny olona ny zanak'Andriamanitra dia hozy izy ny boky ny Isaia 3:15 nahita taranaka maro izy ary ireo taranaka maro ireo rehefa zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany rehefa nandray sy nino an' Jesosy ho zanaka natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalany fandraisana an' Jesosy dia jereo tsara natsanga an' Jesosy olona nanangana azy atao hoe Josefa ao amin'ny boky mpianakaviany fa tsy nateraky Josefa izy ary ianao koa ianao tsy jiosy ianao tsika mety hoe sady tsy jiosy tsy misy tsonona jiosy na jentilisa na grika na andevy na tsy andevy fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ny raisy ny anaranao rehefa nino an' Jesosy ianao soratany eo amin'ny boky ny fiainana dia ianao lay nateraky ny fanahy zanak'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra legal ny mahazanak'Andriamanitra anao rehefa manaiky nateraky indray ianao tsy mahareteka aman'Andriamanitra ny famoronana faharoa Jesosy Kristy ary ny famoronana fahatelo ianao zasy ianao le Adama fahatelo asadiny fa misy ny storiany ny Adama fahatelo ny tanjona tsy nijanona teo amin'ny fahatongavan'Andriamanitra naka ny endriky ny nofo naseho amonjy ny olona fa ny finalitean'le famoronana ny farany indrindra tamin'ny famoronana dia namoronan'Andriamanitra olom-baovao ao amin'ny Kristy izy olom-baovao io inona ny planin'Andriamanitra ao anatin'ny olom-baovao io mba tsy handiso ny fiankofanao aoka samosary-piaro satria amin'izao fotoana izao efa manomboka mielo maneran-tany efa international ny fampianaran-diso efa ohatrany atao hoe legal mety le izy tsy hoe rehefa fanaony maro dia mety manana fahatsoloana fa le tena ho ampakarina dia ity ozaraiko aminao ty nateraka ara-panahy ianao fa tsy nateraka ara-nofo ianao fantatsika tsara ny fotoana nitorona akasika momba ny hoe ny jiosy ny teny tamin'i Jesosy hoe zanaky Abrahama zahay dia hoe zanaky Abrahama zahay dia ozy izy Jesosy hoe aza manao ny teninareo zanaky Abrahama fa raha i Abrahama ozy izy ny rainareo raha teny Abrahama ozy izy ny rainareo dia manao ny asanareo dia ozy izy nao ka zay koa zanak'Andriamanitra ndao ny raintsika kely raha izy vetivety ny baibolinao ao bokyny Jona 9 Jona 9 manomboka amin'ny andininy fa 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 4:70 vetivety 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 4:70 dia namaly ireo ka nanao hoe Abrahama ny ranay dia ho Jesosy tamin'ny raha zanaky Abrahama nareo dia niasan'ny Abrahama anao ataonareo hatreo aloha dia apetrao le 40 fa tsy manina tonga dia ampidiry le 40 fa tsy manina zao le fipetraky le izy Jesosy ny teny raha zanaky Abrahama nareo raha tena izy dia manao ny asan'ny Abrahama eto zany io dia mila fantatsika tsara fa tsy rasy ara-nofo ara-taranaka le tiany Jesosy ho tenenina hoe zanaka fa maneho ny asa ny ara-panahy zany rehefa aseho no mahataranaka anao amin'le fahateram-baovao ara-panahy ndresahako dia zao tsy le firehareana hoe zay taranaky Louis XIV heritiany anina ndray koa zay tsy any amin'le ara-nofo le mahataranaka
fozy jesosy raha zanany nareo dia manao ny asany ary tao anatin'ny jesosy teny fankehitriny nareo mitady amono ahy zay lehilahy milaza ny marina taminareo dia zay fareko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao zany Abrahama. I Abrahama zany tsy mpamon'olona fa ny fidianana ny Abrahama ka nananangana azy ho ray mino tokony araovanareo ny asany dia satria manam-pitiavana izy fa tsy mpamon'olona. Vedreo diny faraika amby efapolo ndiny faraika amby efapolo amin'ny anaran'izay Jesosy ianareo manao ny asa ndrainareo oreo taminy tsy mba teraka tamin'ny fitsangatsangana zay jereo tsara tonga dia maneso satria fatany hoe ohatrany hoe zanaky Josefa nieritriretiny an Jesosy dia hoe tsy mba teraka tamin'ny fitsangatsangana zay izay iray ihany rainay dia Andriamanitra teny ray hoe zanak'Andriamanitra ndiny faharoa amby efapolo dia ho Jesosy taminy raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia anareo satria avy tamin'Andriamanitra no ivoahako sy nakanesako aty fa izaho tsy tonga ho aho fa izy naniraka ahy andiny fahatelo amby efapolo nahoana tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo andiny fahaefana amby efapolo ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azo ny lazay satria mpandainga izy sady ray ny lainga ao hitanareo lay izy eto le fifandraisana makasika momba ny asa sy atao toetra raha ohatra k'Andriamanitra indray indray nareo dia ho tia anareo satria ny fanehoana ny mahazanak'Andriamanitra tsy rasy fa toetra toe-panahy atao hoe fitiavana. Tratra le izy tratra le cible amantarana ny lanjan'ny ara-panahy ho ambony no zavatra atao inona mampirehare anao Jesosy raha mino anareo dia ny asa ataoko no ataonareo koa dia eto mazava be le asa kay tsy tonga dia mametra tanana na manao fahagagana na mampiasa ositra tsy zay kay le asa aloha fa le asa kay vokatry ny fanahy atao hoe fitiavana. Ary Jesosy iny miteny tamin'ny Jesosy eny taranaky Abrahama nareo manana ny ADN ny eo amin'ny nofonareo fa tsy zay le tiako lazaina ozy Jesosy fa ny tiako lazaina ny mahazanaky Abrahama nareo dia zao ny anafa nareo ny fonony Abrahama ny fonony sy ny fankatoavana in'Andriamanitra ary raha milaza nareo fa zanak'Andriamanitra tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny fa hita soritra eo amin'ny fanaonareo lay toetra mahazanak'Andriamanitra anareo tandremo fa ny alalan'Andriamanitra anao fa zanany ianao miaina amin'ny fruit de l'esprit. Tsy zany no teny zany fa le Jesosy hitsenanao misy tanjon'Andriamanitra ho an'io olom-baovao nateraky indray io dia ny atonga ny olom-baovao io ho trano fitoeran'Andriamanitra tsy natao tanana fa ilay an'Andriamanitra hanehoana ny voninahiny sy vonjeny anaka ny zanany malalany dia tsy iza fa Jesosy zany. Andriamanitra tsy namorona zavatra anankiray tena tsara tahaka ny olona nateraka indray. Ny asa famoronana faran'izay raitra indrindra ho mason'Andriamanitra dia le olom-baovao nandray an' Jesosy. Zay ny asa famoronana faran'izay tsara indrindra. Raha ny boky ny Efesianina boky ny Efesianina toko 2 ny 9:10 fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Tareo resaka asa le izy. Ary rehefa asa tonga dia adika hoe rehefa anao asan'Andriamanitra dia nanao évangélisation nandeha tonga dia hoe toroteny anao miracle be tsika nangana maty reny fanehokasa fa ny tena asa dia ny fanahafana an' Jesosy fibanjina anazy mamaly mihoatra no ny fisasaranao aman-kositranao ny asan'Andriamanitra sy aneo ny asan'Andriamanitra amin'ny faneho-pamantarana sy fahagagana ny fanekenao hijoro ho an'Andriamanitra anao ny asa izay tena asa takiny dia nitoeranao ao amin'ny sitrapony. Voamboatritsika eo amin'ny asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy. Io zany nanamboarany antsika io asany io. Asa tsara le izy, asa ny fitiavany. Asa amoaka ny fruit de l'esprit. Izay namboariny raha teo
mba handehanantsika eo aminy. Io zany no handehanantsika eo aminy. Misy soro-dalana iarahana amin'Andriamanitra. Ijoroany olona vaovao io. Fa io olona vaovao io zay niforoniny, zay tena famorona tsara indrindra nataony, dia tsy tiany iaina amin'ny fanaony zao tontolo izao. Tsy hitany mampiavaka anao maha-olom-baovao anao raha toa ka zao tontolo zao ihany ny fomba fiainanao. Jerotsara ny Korintiana voalohany, ny Korintiana voalohany, toko fahaenina, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny teninareo dia tepolo ny fanamasina, zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Marina, ity vatantsika ity dia natao hankalazana an'Andriamanitra. Tsy natao hifandraharaha amin'ny devoly, amin'ny fiainam-paharatsiana sy falotona, ary fanahina sy tsy famendrena amin'ny asa ranofy eto amin'izao tontolo izao. Fa tena notsongaina tamin'ny maro, nateraka indray manana mpamonjy tokana. Atao hoe Jesosy Kristy ao anatinao ny fanahany, nanasiana tomboka aseanao, ary ianao dia vita vidy varotra tamin'ny ambongadiny tanteraka, tsy tamin'ny zavatra mety lo, fa tamin'ny ainy, tamin'ny rano izay nalatsany. Zay mahatonga milaza fa raha ianao mahita ny zanakao kely dia ozy ianao sombony ianao, satria tsy ny hainao ny lasa, fa sombony namohanao azy. Mety naharary le izy, fa nitiavanao azy amin'ile endrika itiavanao azy androany io, dia satria marary ianao niteraka azy. Fa neny Jesosy rehefa mahita anao dia ozy izy hoe ty le solony haiko, satria maty mihitsy izy voateraka ianao. Ny renin-jazana raharary faly mahita ny zana mivoaka avy ao, fa neny Jesosy mbola mihoatra ny fifaliany raha mahita anao tanteraka amin'ny sitrapony. Ny antony dia tsotra, ny ainy novidiny anao mba hatolory ho tenanao io, aza manao zay tianao sy ny sitrapony nofontsony, mety aiza hijoro anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa manin'Andriamanitra nametraka ny olona atao hoe nateraka indray, olona hitanjo mpamoronana farany, satria ny faminaniana sy ny fikasany rehetra tsy natao an'ireo zay nateraky, dia natao an'ireo zay nateraky indray atao hoe olom-baovao. Tsy natao an'ny olona ny testamenta taloha zay mbola tsy nateraka indray, fa natao an'ny olona zay nateraka indray amaritana ny testamenta vaovao, ireo olona zay natao iaina ny programan'Andriamanitra sy ny sitrapony amin'izay tiany sy lalana amin'izay azy. Petera voalohany, toko voalohany, ny 9:10 ka hatramin'ny 9:12 vetivety ovakiko amin'ny. Ny amin'izany famonjena izany dia nitady avy ny mpaminany sy ny katsahany fatratra, dia reo efa naminany fahasoavana ho anareo. Petera ny tenany io. Tany amin'ny testamenta taloha izy nitady ny mpaminany, nikatsaka fatratra hoe roviana ary ny amin'izany fahasoavana ngezabe zany, 9:12. Ny katsahany izay andro na izay toetry ny andro natondro ny fanahin'i Kristy tao anatiny. Zany hoe ny fanahy zany nanondro an'ilay fotoana fotsiny nampahalala azy, fa tsy nampiainy azy zay zavatra nambarany taminy. Tamin'ny olona tany amin'ny testamenta taloha io, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany, ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy ho anareo atao amin'ny tranom-pokon'olona namponiny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory filazantsara taminareo ny amin'ny fanahy masina izay nirahana avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tian'ny anjely hodiniana ihany koa. Raha dika ny olom-baovao nateraky indray dia tsy jiosy na jentilisa, fa karazan'olona hafa mihitsy mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany, satria ireo ilay nateraky ny teny naseho zanak'Andriamanitra tamin'ny finoany an'i Jesosy sy tamin'ny nandraisany izy ireo ny fanahin'Andriamanitra ho ao aminy. Aleloia! Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ianao matoa natao hoe olom-baovao dia tsisy ifandraisany amin'ilay olona taloha intsony. Midika fa vao nateraky indray ianao dia feno ny fepetram-pahafenona ahafahanao miaina ny fiainan'Andriamanitra. Efa complet ao anatinao ilay izy. Zay mahatonga ny Romana 5:5 miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra.
fanatenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanazy ny menantsika fanamasina nentin'andriamanitra nipidina ny fitiavan'andriamanitra obotsika zany hoe ny fitiavan'andriamanitra efa présent ao anatinao tamin'ny fotoana nandraisanao an' jesosy vo nidina ny fanamasina dia mamana-pitiavana ianao fa zao ny problème ao anatinao ao amin'ny fanahinao ny package complet ahafahanao miaina ny sitrapon'andriamanitra fa tsy mifankahita miainao fotsiny le programmation satria mbola misy volonté misy sitrapo aranofo te hiazona anao eo amin'le nahazatra anao tamin'le olona taloha toetra fahazarana fanao iazona ny nofo ny ainao ny amina eo an-tenatenany zay ny mahatonga an'andriamanitra manomenao ny fanahy no parakletos anampy anao ny fanahyn'andriamanitra isitona ny amina na ny ainao ifanaraka amin'ilay fahafenon'ny fahatsarana nampidina ny mpanany ao anatinao ho amin'ny fitiavan'andriamanitra amoahanao le fruit na le vokatry ny fanahy zay efa feno ao amin'ny fanahinao fa tsy mifankahita amin'ny ainao fotsiny satria ianao raha olona taloha dia mbola mahazo aina miaina eo amin'ny aranofo reny le mahatonga anao tia vie confort tia mijery zavapoana efa manambady mbola mijery vehivavy hafa le olona taloha daholo zany na vehivavy mbola mijery zavapoana tsy nilay ihany na mivavy koa raha tratran'izany le olona taloha dia ohatsy izy mifanamasina amin'izay apiko ianao tsy aina amin'izany ntsony zay ny mahatonga an'andriamanitra tsy mikondane anao mihitsy satria fantany hoe avy aiza ianao no mivonjeny dia mahatonga an'ilay disponibilité famindram-po vonona hitsenan'andriamanitra anao mba hahafahanao miaina dia ny aty ambony tany ao anatin'ilay fepitoana fohy sady fohy eny ela izy dia arakaraka ny mahataraiky ianao ao anatin'ilay fanomanan'andriamanitra ny mahataraiky koa ny fotoana mpandrosoana ianao zay mahatonga milaza aza midribla ao anatina aza mijanona loatra ao anatina fahazarany ratsy fa manjary lany fotoana eo ampanefen'andriamanitra fa tsy manam-potoana mpandrosoana ntsony arakaraky ny fanekenao anapa-kevitra ny iova ny androsonao anahaka lay endrika ara-panahy efa vonona ao anatinao aneo ny fahaveloman'i Kristy ahoana ary ny fiseho an'le izy tsotra le izy tsotra kely zao ny fiseho an'le izy ianao le olom-baovao io dia tsisy ifandraisany tamin'ny lasanao ntsony fa mifandray amin'le ankonana vaovao ara-panahy tsy le ankonana biolojika niteraka anao avy amin'ny ankonany rainao sy ny reninao aranofo fa nateraka indray avy eo amin'ny fanjakan'andriamanitra tao amin'ny zanany malalana nareo anaka dia avy amin'andriamanitra nareo nefa naharesy reny satria andriamanitra raha miteny hoe lehibe zay ao anatinao no zay misy amin'izao tontolo zao tena zay marina lehibe zay ao anatinao no zay misy eo amin'izao tontolo zao fa mahatonga anao mankalaza ny fahalebiazany zay zavatra hitany masina hoe ty ivelany dia satria mbola tsy mahazo antoka ianao ny asarobidy ny fahalebiazany zay ao anatinao zay no mahatonga anao mila manana fiainana-panahy matanjaka amin'ny vavaka amin'ny tenin'andriamanitra manosika anao reny mba hahatonga anao hiaina ny fisiany fahalebiazany ao anatinao tsy erikerenao na hitanysanao amin'izay zavatra mitranga mitady anafika ianao fa ninonino ny hitanao hoe ty ivelany kely raha oharina amin'ny fahalebiazany zay ao anatinao zany rehetra zany tsy mahareteka ao an'andriamanitra dia izy ary ianao petera voalohany toko faharoa ny andiny fasivy ozy izy fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany ho anazy jereo ny eo akaikinao ho an'andriamanitra ianao hoe fa tsy ho an'ny olona aloha zay ny nananganany ianao hoe ho zanany tsy ho isany zao tontolo zao fa eto amin'izao tontolo zao olona n'andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ilaza amin'izay ny atsaran'le ny antso anareo ny dika an'izay ny antom-pisinao ao amin'ny fanjakany tsy hanokatra ny mason'ny olona hijery taratra ny fahatsaranao ao aminy fa ny fahatsarany eo aminao arao tsara lizy
mba ilazanareo ny atsaran'lay niantso anareo iala maizina o fahazavany mahagaga dikan'izay ianao zany isaky ny manaiky anaikitry ny fiainanao tsy ho ao amin'ny maizina fa ekenao ny hotarihiny eo amin'ny mazava dia maneho ny atsarany ianao maneho ny atsarany ianao zany mahatonga anao natao hisitraka avy amin'ny fahafenony inona ny fahafatsika misitraka avy eo amin'ny fahafenony ianao natao hisitraka avy eo amin'ny fahafenony fitaovana afano misitraka avy eo amin'ny fahafenony misitona fahatsarana iseho ny fiainanao mba hanehoanao isehony amin'ny alalanao dia ny fanananao vavaka matanjaka tenin'Andriamanitra velona teny ianao tsy le asa fanompona izay ataonao mila manaiky ianao ho feno azy sy ho fenony dia iseho eo amin'ny fiainanao izy ary mahazo aina na ny voary rehetra azy satria vonin'Andriamanitra ny ijoro vavolombelona aneo fahazanany ianao dia ozy izy Paoly apôstôly zaho ozy Paoly tsy nahita tamin'ny toko izay zavatra manahirana ny olona manatsaina ny olona satria feno tao amin'i Jesosy Kristy ny antom-pisiko sy ny fiainako iray manontolo Romanina toko 9 ny 9:7 Romanina toko 9 ny 9:7 inona ny teny ao fa zao zavatra ary rehetra zao dia samy maniry fatratra tena maniry fatratra ka miandry ny fampisehoany ro zanak'Andriamanitra zany hoe rehefa manomboka miseho amin'izay le zanak'Andriamanitra ny fahavelomany ao anatinao averiko aloha fa ianao zanaka natsangan'Andriamanitra tonga zanak'Andriamanitra fa le tena zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy rehefa nandray an' Jesosy ianao vao tonga zanak'Andriamanitra fa tsy hoe zanak'Andriamanitra tsy misy Jesosy dia rehefa tena velona ao anatinao amin'izay Jesosy satria tsy hainao tsony velona fa izy ny velona ao anatinao dia manomboka ny zavatra rehetra miandrandra ny fampisehoananao fa ny mahatonga ny kristianisma lasa miandrandra ny fisehoany zavatra rehetra mba ho tsara ianao zao rehefa mivavaka dia tiana hoe mba ho tsara ny fiainana dia miandry valim-bavaka miandry fitahiana miandry an'izao rehetrarehetra ireny dia satria tsy matanjaka tsara ny ara-panahinao aneo an'i Kristy fa rehefa feno Kristy ao anatinao ka velona ao anatinao Jesosy dia ny zavatra rehetra miandry ny fisehony amin'ny alalanao dia zao efa nampanekena melozy izy Paoly fa izao zavatra rehetra zao dia efa nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho ny sitrapony izay nampanaiky azy sady nazy fanantenana koa zao zavatra rehetra zao dia nofotsorana ho amin'ny fanandevozana dia ho fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ho zanak'Andriamanitra dia hitantsika amin'izay fa tanteraka ny fifalianao satria ny antony tsy maintsy ijoroantsika amin'ny fanamasinana tena satria isika no ifantohan'Andriamanitra mba ho te-poly ahazo aina azy isika lay hovay ny tafiny tsy fahalovana amin'ny fotoana amonjeny antsika zany hoe ny rehetra zany mahakasika ny famonjena sy ny tontolony dia ianao no ifantohan'Andriamanitra satria ianao le olom-baovao vatana trano fanahy natsangan'Andriamanitra izy ny tompomarika amin'ny fanorenana fa tsy olona mba hitoerany maninona hoe dikan'izay rehefa mitoetra ao anatinao izy tsy zavatra eny ivelantsony no sarika ny sain'Andriamanitra ka hatonga an'Andriamanitra iteny hoe eto amin'ity toerany ity Andriamanitra Jesosy nitendra misy fonatelo vory minarako teo afovoany a hoeo aminy a ary hoao aminy reto afovoany zany Andriamanitra aiza ny afovoany tsy aty aloha fa eo afovoany dikany hoe afovoany dia centre rehefa aloha dia atao hoe aiza izy zany no zany tsy altara ny anarany ity zavatra tsy azonao tsy altara ny anarany ity fa ny altara ao anatinao ditanareo amin'izay enoy amin'izay le zavatra mitranga hiditra amin'izay amin'ilay olona vaovao ny foroniny hoe ny centre ny famonjena mahatamanan'Andriamanitra dia olona fa tsy toerana alleloia olona fa tsy toerana no zany tsisy toerana intsony eritreretan'ny fisainana hoe rehefa makany a dia ao Andriamanitra fa rehefa isainana hoe aiza Andriamanitra dia ao anatinao aloha izy rehefa namorona anao Andriamanitra dia tsy mitady toerana hafa hitoerana izy
fa ianao ny tempolo trano fanahy sy natao tanana hitoerany vakitsika teo tempolo fanahy masina ianao. Isika le tranolay lazay mipetery itoeran'ny Kristy voalaza ao Matthieu 5:4-5 rehefa niakatra tao amin'ny tendrombohitry ny fiovan'endrika Jesosy. Dia teo Eli, teo Moïse, teo Jesosy. Teo moa izy Petera, fa maninona moa tsika raha manao tranolay eto hoe ny ray ho anao, ny ray ho a Moïse, ny ray ho an'ny Eli. Dia tonga dia nanjavy ny Eli sy Moïse fa nitoetra ao anatin'ilay tranolay Jesosy rery. Ndika fa Jesosy no ao amin'ilay tranolay, izy io tranolay io, le trano tsy natao tanana, tsy olona ny tompo marika amin'ny fanondrenana azy, fa ianao le olom-baovao io ny olona Andriamanitra. Dia tadidio ny efiteny telo, 3 parties no nisehon'ny tempolo tamin'izany. Ny eny ivelany, ny toerana masina ary ny toerana masina indrindra. Ao amin'ny toerana masina indrindra ny misy ny altara. Ao amin'ny toerana masina indrindra. Rehefa rava ny tempolo, dia nanangana tempolo tsy natao tanana izy dia ny tenany. Dia ozy izy tamin'ny Jiosy. Ao anatin'ny atelona ozy izy ny andravako an'ity tempolo ity fa ndray andro montsy ny ananganako azy. Dia ozy izy ny Jiosy hoe ahoana izay firy taona nanangana an'io dia ianao milaza fa ndray alina fotsiny dia vita. Horavanao. Dia ozy izy Jesosy enoy nilazany amin'ny tenany izy. Ny tenan'le tempolo. Satria anomana nao tempolo itoerana izy. Ary ianao le endriky ny fananganana asehony amin'ny fotoam-pamonjena anovany antiloty tafony tsy fahalovana amin'ny fotoany iverenany. Dia jereo ny fifantohan'le famoronana fahatelo izay tian'Andriamanitra hatsangana dia mila mifantoka tsara amin'ny ara-panahy ianao. Ara-panahy! Satria ao no namonjena ianao tsy zavatra eny ivelany. Ninona zany zavatra rehetra eny ivelany ametrahana finoana dia miverina any amin'ny testamenta taloha daholo. Satria ny programan'Andriamanitra tsy eo amin'ny toerana fa ao amin'ny olona. Zay ny maharatsy be izy etereto fa elle Elohim Adonai eny e. Le nirehare Jiosy Jehovah Andriamanitra amin'ny atsotsika ny anarany. Nirehare Jiosy fa Andriamanina sady niteraka azy. Fosy Jesosy tsy Andriamanitra intsony fa devoly. Dikan'izay miova tampoka le considération anehoanan'le Andriamanitra rehefa tsy ao amin'le principe nijoron'le olona eo ampanompoana azy. Fiainko ho fanahy zary Jiosy ho ao amin'ny tempolo izay efa nilozana sa ao amin'ny Kristy ao anatin'ny olona. Korintiana 2:5-7 vakitsika teo. Tempolon'Andriamanitra nareo. Tsy mahazo manao izay tianao. Dikan'izay ianao zany mizara anankitelo. Ty vatanao ty le efitra ivelany. Ny amanao le efitra masina mila masinina. Ao amin'ny esprit le efitra masina indrindra. Ny altara efa ao anatinao. Ny ataonao mampanaiky hanolotra ny fiainanao hitovy ao amin'le efitra masina indrindra ny fizy ao anao mba azo aina ny fanahy fa tsy nofo. Raha entinao midiny io dia lasa makafy an'izao tontolo izao le amina. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe inona moa sy ho azon'ny olona na ho azony ary zao rehetra izao nefa very ny ainy. Ny remise en question tsy ny fanahinao satria efa nanao faneken'Andriamanitra. Ny amin'ny fisian'ny fanahy ho efitra masina indrindra itoerany. Fa ny remise en question mila famonjena dia le amina na le ainao. So mbola tafapetraka sy miorina miraikitra amin'le nofo any ivelany, amin'ny efitra ivelany. Zany no antony filazantsara fa Jesosy dia nilaza mazava alohan'ny andehanana. Andao foana tsika hijery story mba tsy ho diso lalana na pa eo am-panomponan'Andriamanitra. Atsangany ny tanan'izay mandrea hiditra amin'izay tsika. Jereo ny Jona 4:4. Ny 9:20 ka hatramin'ny 9:4. O Jesosy tamin'ny raha vehivavy minoa fa avy ny andro
ka tsy amin'ity tendrombohitra ity tonga dia niteneniny amin'izay ny olona fatra-pitady n'Andriamanitra iny tendrombohitra vao mahita azy na ny Jerosalema azy tsy any Jerosalema koa no ivavahanareo amin'ray ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa tsy Jesosy mivavaka amin'izay fantatrareo sady satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena manondro ny tenany izy fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka ivavaka amin'ray amin'ny fanahy tsy fahamarinana fa ny raiko mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana eny hoy ny hitantsika an'Andriamanitra dia tsy eny amin'ny toerana fa ao amin'ny fo ao anatinao Jesosy misy hevitra masina indrindra lefa amin'izay mpanahy ny raisinao amin'ny alalany aza misaina hoe ao amin'ny tanin'ny Israely razazo ny tonga any amin'ny Israely tsy any amin'ny Israely tsony ny fanehoanan'Andriamanitra fa na ny taranaka raha tsy navelan'Andriamanitra tsy nifikitra ny Jiosy amazanaki Abrahama azy fa ny sariny sain'ny Jiosy hijoro anao ny asan'ny Abrahama dikan'izay nivelarin'Andriamanitra ny taranaka fa tsy eo amin'ny rasy tsony fa ao anaty communion amin'Andriamanitra Andriamanitra efa nanamboatra toerana ho azy tsy ilainany hoe mampiasa menaka mampiasa efôda mampiasa zavatra fametrahana finoana tsy zavatra eny ivelany fa raha ny prinsipa n'Andriamanitra ho an'ilay olom-baovao nateraka indray ny fivavahana hafa manimba fiakofana tsy ho pura amin'Andriamanitra ny fiaina kristianina dia avy amin'ny fandraisana fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izay ahitana ny fiankofana izay iankofana dia velona ao anatin'ny mpiakohaka tamin'ny andro Mosesy sy ny mpaminany tia hitan'i Jesosy ry zareo fa tsy nahita hitantsika teo amin'ny Petera voalohany vakitsika teo tsy nahitan'i Jesosy ry zareo nampiasa fanehoam-pamantarana ry zareo anondrona ny Mesia tamin'ny andron'ny Moïse ny raha famafazana ohatra tandindo ny rahan'i Jesosy napetraka teo amin'ny varavaran'isy tokantrano tamin'ny andro Paska ka natonga ny andrelo ny fahafatesana tsy afaka nihitra tao amin'ny tokantrano raha ampiarovana avy amin'i Jesosy menarana varana ohatra Jona 4:24 Jesosy manondro an'i Kristy izay mibanjina ilay menarana ny sitrana fa tsy izay nijery amin'ny Mosesy ka ny afatra rehetra sy ny zavatra natao tany amin'ny testamenta taloha dia manondro an'i Jesosy Kristy ahoana ianao niverina any amin'ny aloko anefa miseho ilay olona ny aloko tsy hamantarana veriko foana zao hita hoe aloko an-dehilahy raha misy vehivavy fa rehefa miseho ny olona dia fantatra hoe vehivavy na lehilahy fantatra ohatra amin'ny akanjo no mbola hiverina any amin'ny aloka ihany le izy efa naseho hoe io fa tonga ny Mesia ny fampiasana tandindony nefa tonga ianao mbola te hamono akoa ny tendrombohitra nefa ny rahan'i Jesosy efa latsaka sampy zany dia azaorina amin'ny endrika ivelany ny fahafahano misitraka ny fahafenony fa raiso izy dia valio izay ilay manolora tena tsara miala amin'ny zavatra tsara ka sitrapon'Andriamanitra manake ho taria amin'ny fanahy mijoroa amin'ny programan'Andriamanitra manana fiadanana tsy maharety eka ao an'Andriamanitra halleluja halleluja ny afatra rehetra sy ny zavatra atao rehetra tany amin'ny testamenta taloha dia manondro an'i Jesosy zay natonga an'i Jesosy teny an-dalana niaraka tamin'ilay mpianatra tany Amosy ny andry an'i Jesosy hiakatra nahita an'i Jesosy hoe nivelona ry zareo efa nitsangana tamaty fa tsy nahita dia kivo ohatran'ny Petera sy ny rehetrarehetra koa dia lasa mba nandeha nanao fony hoe andao rangahy andeha avanana dia kivo be Jesosy niaraka tamin'ny zareo teny an-dalana dia Jesosy ihany no sainy amin'izay ngaonao tsy mahafantatra fa ny amin'i Jesosy avy any Nazarety le maty le amin'iny tsy nitsangana akory nefa le nitsangana io miresaka aminy ao ianao zany rehefa ohatra ka tsy mino dia voalavo sasatry miaina dia ny saka matory no alaim-bolom-bava azonao rangaba le fipetraka ilay izy noho ny tsy finoana fa zao ny zavatra nahavariana Jesosy tsy tonga dia niteny hoe aza manahy fa izaho ihany ity tsy mainka izy amin'ny témoignage fa nitsangana tao rin'ny andro fahatelo fa ozy izy ho azavaiko aminareo fa ny testamenta taloha rehetra dia manondro ahy tena azavainy hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany vita le izy andeha hiditra isakafo amin'izay ry zareo teo amin'ny communion tanareo an'izay teo amin'ny communion
ndraisy mofo dia mivakiny dia niseho amin'izay izy fa tsy hitany hoay aizy le araka tamintsika teny an-dalana ny fampatsahivana ny fahamarinana ny amin'ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra izay mbola mety nanampina ny vision ohatra amin'izay dia afaky ny osokafan'Andriamanitra izay salobona rehetra manakana anao tsy ahita azy ao anaty fahatsiarovana amin'ny communion. Alléluia. Alléluia. Noho izany mila miambina tsara tsika satria ireo fivavahana hafa manimba fiakofana dia mitondra ny fiakofanao tsy ho pura amin'Andriamanitra irery. Satry ny devoly aza amaly anao amina kipitson-javatra ety ivelany. Zay ny natonga ny Moïse. Andriamanitra ndresaka tamin'ny tamin'ny voalohany ndana miteny amin'ny Farao dia za tsy mateny fa za tsy mahay miteny. Dia izy Andriamanitra ok meko tena ary anao mba anaporofona aminao fa rehefa tsy sokatra amin'ny vavanao dia tena anao ampiteneniko mihoatra lavitra anao amin'ny vavanao. Nefa Andriamanitra matoa maniraka vonona nokatra rehefa manaiky fotsiny izy. Misy zavatra tsy mila angatahana fa ao anaty obéissance dia azo ohatra le rano mivadika aty vaitsiny letina mambavaka e. Tsy zavatra rehetra letina mambavaka fa anatin'ny obéissance misy fijoro-panotronana manamarina sy manome dia zavatra ilainao na tsy entinao mambavaka ary satria miasa sainany amin'ny fanjakany ianao. Halleluja. Fa io mila tonga saina fotsiny tsika ho ao amin'ilay zavatra juste sy tadiavina. Nalefan'Andriamanitra ny tenako fa lasa zatra tena indray razoky. Toy izy Andriamanitra tamin'ny farany verina amin'ny lesona voalohany efa afaka amin'izay kosa ianao hoe tena ianao amin'izay ary ilay vatolampy. Mbola nikapohany ihany. Toy Andriamanitra mitsahatra ministera sady amin'izay ny etahany mora tezitra be. Ianao mety olona manam-pahasoavana mihoatra ny sainao sy ny mombanao iray manontolo fa aza manimba ny anjara voatendrinao amin'ny état colérique. Afaka tezitra daholo ny olona rehefa tsy ataony sitrapony. Fa mba manana fo malefaka. Satria tsy hainao ny adinadinao fa Andriamanitra. Ko maninona manao karaktera? Ny fanehoana inona no natonga ny anjara voatendriny Mosesy natsahatra? Fahatezerana. Levi Simeona tsy nahazo ny anjarany, fahatezerana. Satria ozy ny boky mpitoroteny ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran'ny adala. Ny olona feno fanahy tsy mora tezitra fa malemy fanahy. Ny olona feno fanahy honena-panota fa tsy mikondane. Ny olona feno fanahy mivavaka ho an'ny hafa fa tsy tsara. Ratsy mitandrina elanelana kely fotsiny no hitondrany orgueil ianao. Ego. Io fitiavateny io ny porofom-panehoana fa mbola misy miazona anao tsy ho votsitra tsara eo amin'ny antom-pisiny ilan'Andriamanitra anao. Miady ny nofo sy ny fanahy mety mahery be ny zavatra teneniko fa ny asoanao raisina. Satria ny antony raha ho avy Jesosy ianao ny fantohany fa tsy zay kipitsopitsony. Oleo dia tokony hanentry teny ianao dia davina amin'ny fametran-tanana fotsiny dia mitombo ho fahasoavana. Oh non. Baiboly miteny fa ny source amin'ny fahasoavana dia Andriamanitra. Manome fahasoavana bebe kokoa izy fa tsy Rodolphe. Ary maninona Jaune no miteny ao amin'ny fahafenony fa tsy hoe fahafenony avy amiko Jaune. Jaune nena noratra an'io apôtre feno fahasoavana. Fa avy ao amin'ny fahafenony Jesosy osy Jaune no andraisantsika napiditra ny tenany izy ho isan'ny makao fa tsy nandranitra ny olona izy nanapahitana azy aka avy aminy fa izy rery ny makao. Ka raha samy afaka makao iny nandehanako any aminao. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Juste be zavatra zaraiko. Ozy izy avy amin'ny fahafenony. Dia ozy izy fa Andriamanitra manome fahasoavana bebe kokoa izy. Andriamanitra manome fahasoavana bebe kokoa. Ho an'izy manetry tena. Toe-panahy no eloava ny fisandratana. Ary izy tsy hitraitra vokatry ny toe-potsy voafora. Fa toe-po manaiky n'Andriamanitra tanteraka. Amin'ny fomba ahoana moa tsy hoe le rano ne rehefa hoe feno rano ny siny dia tetỳ aloha dia abracadabra. Non. Fa Jesosy tonga dia andana tovozy dia alefaso eny amin'ny latabatra dia mety. Tonga dia mifenona ny kopy
vady tonga sainao azy tsy mila retina mambavaka le rano hoe mila mivadika divay zay satria misy mpanompo makato ny zavatra rehetra ny ampelatana mipakato mety ho azy satria le fanomezana tsy voatery ho provokena fa ho natao obeissance dia miasa ho azy ay halleloia miasa ho azy fa ny problème atsika te hisasatra satria nampianarina hisasatra nahara-panazy misy lesona diso ao misy doktrina tokony hovainao ary misy fanitsina tokony atao ny antony dia tsotra raha ianao le trano tsy natao tanana namboarin'Andriamanitra mba hitoerany nanangana anao izy ho zanaka feno ny fanahany ianao ny fantohany sy atsangany mba hifantoka aminy sy iray aminy ny fiangonana kristianina na ny fiainana kristianina dia avy amin'ny fandraisana fiainam-baovao ao amin'ny Kristy zay tana ny mpiankohaka miankohaka amin'ny lay iankofana ao anatiny tamin'ny andron'ny Mosesy sy ny mpaminany tsy te hitan'i Jesosy ry zareo te hahita azy mivantana fa tsy afaka nampiasa faniompamantaran'Andriamanitra rehefa vita ny faniompamantarana dia zay ny zavatra nitranga tsisy ninona azo atao fa dia ohatrohatr'izao zany ny fisehony fa tsy mbola le tena izy anefa fa ianao androany no manin'Andriamanitra hiaina n'le tena izy satria ho anao no nanehoana an'le aloka rehefa hoentina ny biby alatsadra dia hoentiny ny mpisorona ao amin'ny efitra masina indrindra androany tsy misy tempolona izanaiza misy an'Andriamanitra zany ao amin'ny Jona toko 2 jereo ny tenin'i Jesosy raha vaky tempolo ty nisy fotoana zany ny tempolin'ny Solomona ny templan'i Moïse misy ny templan'i Zerubabel fa Andriamanitra nanangana templa ho azy ary zay templo zay rehefa tonga dia ao Andriamanitra no hitoetry ny zava-dehibe rehefa te hiseho Andriamanitra amin'ny alalan'le tempolo tsy natao tanana mba hampahazo aina azy zay ny Jona toko 2 ny 7:70 inona ny tenin'i Jesosy Jona toko 7:70 ozy izy Jesosy namalaka nanao hoe raha vao ty tempolo tery amin'ny andro telona dia atsangako indray fa hoy ny Jiosy 920 taona izay no efa nanaovana nyty tempolo tika ianao natsangana azy indray telona fa ny tena no tempolona zay ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroa ny mpianany fa efa nilazana izy ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nilazain'i Jesosy ireo zany hoe tetso an'Andriamanitra nefa nanomboka hanangana tempolo tsy natao tanana Kristy aloha le tompon'ny fanorenana tamin'ny fananganana voalohany dia ianao le fananganana faharoa sady adama fahatelo ho atsangana hampakariny amin'ny raha lanitra itsena azy ataovy amen jereo amin'izay fa ny zavatra nitranga dia zao hitany devoly le izy dia ozy izy ny devoly hoe andao avily lalana ny finoany kristianina fa raha pura ny fiankofany dia mahazo ain'Andriamanitra ary ny problema raha reo ny tena hanaraka an' Jesosy sy hanao ny sitrapony araka io programany io dia tsisy ninina azo sika atao intsony fa vonjeny Andriamanitra raha diky tsisy client ntsonitsika dia ina ny zavatra nitranga zao ny zavatra nitranga aloha asitsika kipitsopitsonjavatra amina resaka reliky aty ivelany ametraka fahatserovana ny fisian'ny zava-panahy hisariana ny sain'ny olona ino ny zavatra hita maso foana raha vao ivelany fiombonana ra-panahy ny ao amin'ny fanahy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tsy akasitrahan'Andriamanitra satria izy le tadiavondray ozy izy ny Jona toko 4 olona mivavaka amin'ny fanahy ara-panala izy fa tsy afatra ety ivelany dia ozy izy ny devoly aloha voizitsika ny fampianarana amina zavatra hafa mba tsy ho amin'ny ara-panahy ny fandraisan'ny olona amin'Andriamanitra fa hifandray amin'Andriamanitra izy amin'ny finoana zavatra ety ivelany amin'ny fampiasana fitaovana ianao ny tempolo io vatanao le toerana ivelany ny ainao le toerana masina ny fananao ny toerana masina indrindra ny altara dia ao anatinao ao aminao ny altara rehefa mandehanao ao le altara ny altara tsy toerana ety ivelany fa ao anatinao tsy ilaina ianao makany amin'ny tanin'ny Israely vao mahita firehetana amin'ny asan'Andriamanitra tsy mila rano avy any Israely tsika tsy mila menaka avy any Israely tsy mila efôdy avy any Israely
ao anatinao le fifantohana ifandraisanao amin'Andriamanitra fa ny akoatran'izay finoana hafa sy fanompo-tsampy paster Rodolphe fa zany ve arao tsara le fampianarana fitanao fa zany le izy. Ny fametrahana finoana amin'izay zavatra ety ivelany dia manimba fiankohofana tsy pura amin'Andriamanitra tsony ny fiankohofanao satria manomboka mametraka finoana ianao fa raha tsy misy efode raha tsy misy an'izao zany nataon'Andriamanitra hatramin'izay tsy Andriamanitra tsy judaisme ianao fa kristianina. Enoy re Jesosy ny teny tsy eto amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema fa mavy ny andro arotoko zany ankehitriny fa raha mpivavaka marina raha resaka sika momba mpivavaka marina aloha fa tsy le mpivavaka mampafangaro efoda mametraka finoana amin'ny zavatra manomboka amin'izay le lesona hoe ty raha vataona ohatran'izao dia manana le izy misy fanahy mamaly eo ambadika le izy misy fanahy mamaly eo ambadika le izy eo indrindra teneniny akaikiny ahoana ianao fa eo indrindra sika zao ataovy zay Jesosy ny teny tapitra ny fitadiavana any Jerosalema zay ny dikany le izy tsy any Jerosalema tsony tapitra zany fitadiavana an'Andriamanitra any Jerosalema ny dikany dia androany jereo daholo ny zavatra mitranga fa teo any Jerosalema mampiasa vola daholo ny olona nefa ny zavatra hitany tia ny fasana levena ny tia ny anina dia ny olo mitsetsetra mba mampitombo finoana raha manao tourisme ianao tsy maninona fa le fametrahanao finoana mihitsy ny eo amin'le toerana hoe tia ny fasana dia le sentiment fa tsy resaka communion akory le izy. Jesosy ny teny talohan'ny angano zay le storie tsy any Jerosalema tsy ery amin'ny tendrombohitra ry intsony izy fa ho avy ny andro arotoko zany ankehitriny ny mpivavaka marina amin'ray le tena mpivavaka marina amin'ray a fa tsy ohatra le teo aloha tsy nandray famonjena fa aloka. Hitanareo Andriamanitra efa naseho tamin'ny alalan'i Jesosy ny endriny ny fandraisantsika izy ampinoana dia efa tanteraka amin'ny alalan'ny fanany ao anatsika ianao no mila mifankahita amin'ny ara-panahy ao anatinao satria ny fivavaka marina dia hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tsy toerana le izy fa olona tsangana le izy fiangonana tsangana le izy fiangonana omanina le izy fiangonana ho ampakarana le izy. Enoy amin'izay le izy enoy teteny Jesosy hoe amin'izao tsisy nininina any amin'ny tany Israely fa mitovy ihany ny tanin'ny Israely misy an'Andriamanitra raha misy mpino any sy Madagasikara misy an'Andriamanitra raha misy mpino eto. Ozy Jesosy ny fahateram-baovao no ilainao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Paul reto amin'ny judaisme religion judaisme fivavahana jiosy zareo no nametraka ny toerana hoe tsy maintsy eo nahitana n'Andriamanitra sy hamalina n'Andriamanitra ny judaisme fa raha ianao kristianina kanefa mametraka ny finoanao ao anatinao mitovy amin'ny judaisme ihany dia tadidio judaisme transformé anao fa tsy vrai chrétien no zany aza afangaro mihitsiny ny zavatra tsy tokony afangaro ohatra isotro rano ianao dia sinao petrôle finoana sy fivavahana jiosy zany finoana tsy mino an' Jesosy Kristy fa mandazy tsy ho Mesia antikristy ary tsika mila mitandrina fa izy Kristy sandoko izy mpaminany sandoko anio famantarana sy fahagagana ary tsika mila mitandrina satria mila fantatsika fa nisoro sahalalana n'le Andriamanitra dia le filazantsara sy le teny ary le fampianarana voaraitsika manombo tsara amin'le programa tian'Andriamanitra isehoana satria ny tanjotsika tsy ny milamina be eto ambonin'ny tany fa ny ona amin'i Jesosy ho ampakarina. Io ny finoana sy fivavahan'i Paul taloha tao amin'ny judaisme Paul dia hoy izy Paul rehefa niova fo izy nataoko taimboraka ny zavatra rehetra noho ny hatsarany Kristy. Ianao tsy hoe manana an' Jesosy Kristy fianao anatinao kanefa mitoky amin'ny menaky Jerosalema toky amin'ny ranomasina avy any Jerosalema hony amasinina daholo amin'izay na kofafana tapam-poroana
problème anao tsy tena mbola neo tamin'i Jesosy ianao fa raha olona ampakarina ianao ko manaraka amin'ny programan'i Jesosy mazava ny teniny tsy eto amin'ity tendrombory ity na any Jerosalema fa ao anatinareo. So ian'i Jesosy ianao dia mahatsiaro fa mila vavaka ao anaty efôda. Fombafomba judaïsme. Mbola tsy tena nateraka indray ianao tsy judaïsme renao hoe zao aza tezy tamiko izay mbola manao an'izany fa mba tena ataovy amin'ny suite lojika mihitsy fotsiny zao raha baiboly dia tondro maso aradiso. Fa maninona ianao mikatsaka fitsarana sy fiadanana ivelany communionao amin'Andriamanitra ao anaty. Mato anao izy mihoatra noho ny ampy Jesosy Kristy. Ny finoana kristianina dia finoana masina maneho ny hoe velona Jesosy Kristy. Velona izy ary velona ao anatiny mpekoaka izay enkofany. Paoly dia niteny tsy za tsoa no velona ozy izy Paoly. Manaraka tsara nareo a? Tsy za tsoa no velona ozy izy Paoly fa Kristy velona atao anatiko. Tsy ilainao ianao mandeha mitady toerana lavitra. Tsy ilainao ianao mitady mpekoaka na fiankofana any amin'ny toerana lavitra. Mandany ianao miankohaka mitokana antsoiny anaran'i Jesosy. Fa rehefa tsonao ny anaran'i Jesosy dia eo amin'ilay toerana intsonao ny anarany amin'ny mangingina no anatonany ianao. Ilaina ny fiaraha-mivavaka mba hiseho ilay fampaherezana. Zay mahatonga ny Baiboly miteny amin'ny bokin'ny Hebreo nareo tsy nalalan'izany raha tsy niara-mivavaka isika. Misy zavatra tsy voatery asehon'Andriamanitra anao ny fiakofanao rery ihany. Fa ilain'Andriamanitra raha misy olona telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Misy fanatrehana ilaintsika miaraka maheho afovoany atsika an'Andriamanitra. Ary misy fanatrehana ilainao mitokana any amin'izay toerana hikatsanao azy am-po. Tsy mila zavatra avy any ivelany ianao hitokiana fa Kristy ao anatinao miresaminy antsoiny anarany. Andriamanitra dia fanahy. Ianao tsy mivavaka amin'Andriamanitra avy amin'ny zavatra hita maso fa fanahy. Ary zay ilay tadiavin'Andriamanitra ny tena mpekoaka marina hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jaona 4:7-8. Ary azadino ny Filipianina 4:7-8. Ao ny Filipianina 4:7-8 inona ny teniny ao? Zao ilay izy fa isika voafora. Sika ny voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra. Manompo amin'ino izy? Fanahin'Andriamanitra. Ary manao ny Kristy Jesosy ho reharehantsika fa tsy mitoky amin'ny nofo. Raha dika io nofo tsy mitoky amin'ny zavatra eny ivelany, tsy mitoky amin'ny lamba, tsy mitoky amin'ny menaka, tsy mitoky amin'ny hazo, tsy mitoky amin'ny kofafa hamafahana trano. Tsy zavatra hita maso. Fa Paoly ny teny jereo ny Korintiana faharoa vetivety dia marana amin'izay 2:9-7. Inona ny voasoratra ao? Korintiana faharoa 2:9-7. Ozy izy raha tsy mijery ny hita zahay fa tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita ny maritra mandrakizay. Ny olona manana vision amin'ny mandrakizay tsy mitoky amin'ny zavatra hita maso. Ny marina tsy zavatra ety ivelany fa Kristy ao anatinao. Tsy altary zany ty altary ty pipitry ty. Tsy zavatra hafa fa testameta taloha zany. Fean'i Jesosy eo. Ampy Jesosy sy ny teniny. Ary ny fiombonanao aminy mila fantatsika tsara ny asarobidiny ny antsoina hoe fiombonana amin'Andriamanitra. Satria nantsony ianao iray sy iombona aminy. Ianao ny tanjony. Niaraka aminao ao amandrakizay ny tena fanirian'i Jesosy. Aza fangaronao Jesosy sy ny famonjeny amin'ny zavatra hafa. Fa izany no maneho familin-dalana hiala amin'ny famonjeny. Lasa tsy pura tsony ilay azo fijaliana. Ailika ilay izy hoe ny any aminao dia any amin'ny fanatitra indray. Ailika ilay izy ianao tena le famonjena re aza andrimbinany e. Korintiana voalohany. Korintiana voalohany 2:7 ny 9:7-8. Jereo. Ary tiako ho fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra. Ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Korintiana voalohany 2:7 ny 9 faharoa azafady. Zay zany alohanareo vehivavy matoa zay tafately sy ny lehilahy. Lehilahy koa zay. Zay ny nareo zay. Korintiana 2:7 manomboka amin'ny 9:7. Fa matahotra hafandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsipo. Eno e, Paoly ny teneny eo.
sy ny fahadiovana amin'ny Kristy. Fahadiovana loto daholo zay nivelany ankoatran'i Kristy. Tahaka ny amin'ny tamenarana ny Eva ihany mbola idirany hatramin'izao. Fa mody eo amin'ny ara-panahy indray satria fatany fa tsy eo amin'ny nofon-tsony ny azahoananao. Fa ara-panahy satria ara-panahy ny famonjena tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ara-panahy ilay famonjena. Dia mody hoentiny eo amin'ny ara-panahy ianao fitahany. Ara-nofo le famonjena tamin'ny voalohany. Dia tonga mena rano izy mitaka-eva. Ihinana zavatra amin'ny tena le hita maso. Fatany amin'izay fa ara-panahy izy niditra indray izy. Eo amin'ny tontolo ara-panahy izay zavatra misy amin'izao andro faran'izao. Dia ozy izy Paoly hamatahatra fandraosany sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsam-po sy ny fahadiovana ao amin'ny Kristy tahaka ny namitany menarana ny Eva tamin'ny fiandreny. 14. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa, misy Jesosy hafa zay tsy nitorianay ozy izy Paoly. Na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa zay tsy niraisinareo, ay tsara ny andeferinareo amin'izany ve? Teteny izy hoe aza mpandeferina, aza mandefitra ny amin'izany. Mety misy olona milaza fa feno fanahy masina, fa mila fantatrareo fotsiny hoe fanahy avy aiza le izy. Inona le fanahy miasa sy mampiasa satria misy ny fanan'Andriamanitra sy fanahy hafa. Mety tsy voavaka tsara ny fisehoan'le izy raha tsy nanaraka n'le toriteny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ianareo. Misy Jesosy mantsy fa misy koa Jesosy hafa. Mety miantso ianao hoe Jesosy kanefa tsy ilay maty sy mpamonjy antsika. Mety tononony izay ho anondronan'le izy fa Jesosy indray fa rehefa avy eo mivily le fiankofana ho amin'ny fanehoan-javatra hafa vokatry ny fitoriana zavatra hafa. Ny fanontaniana mipetraka dia zao ahoana no alalako pastera Rodolphe fa Jesosy sa tsisy fanahy sa tsisy fa manomboka ame tena tsy hitako tsony koa izy zany. Zao aloha toery zay tsy avy amin'Andriamanitra, filazantsara hafa tsy Jesosy no toriany fa zavatra hafa. Tapitra le fivoriana tsy mare communion ianao, tsy mare fiombonana amin'Andriamanitra. Mety tapitra le fivoriana nentanentana be ianao fa ny zavatra tonga anatin'ny sainao dia zao mahomby mavitrika mety ny zavatra rehetra, hitombo dimy ny kosoako ohatrotro izany. Azonareo ve le zavatra tiako zaraina? Fa tsisy impact amin'ny fiainam-pananao sy ny famonjena ary ny firaisanao amin'Andriamanitra. Inona mitorian'le olona aloha satria voalaza fa filazantsara hafa no mitondra Jesosy hafa sy fanahy hafa. Rehefa metrahatany ianao rino hoe midaraboka, inona le nampidaraboka anao aloha? Inona le hafatra? Za tsy contre be dia be tsy nareo mandefa mesamesa hoe contre ny daraboka ve zany ianao? Dia valiko eto le izy, za tsy tsara ny fanan'Andriamanitra. Raha midaraboka amin'ny fanan'Andriamanitra ianao dia nidaraboka tamin'inona? Filazantsara inona sy fanahy inona? Fa raha ohatra ianao tsy midaraboka koa tsy midika hoe tsy feno fanahy masina. No zany aoka ny midaraboka tsy mitsara ny tsy midaraboka. Ary ny tsy midaraboka tsy anameloka midaraboka. Tsy aina midaraboka ny problème antsika fa raha iveriny Jesosy, midaraboka ianao dia tsangana iova ho hiakatra ve sa mijanona eto haniny olako. Itsio le filazantsara. Satria le zavatra toriana no maritra n'le fanahy sy le Jesosy raha zany tenin'ny Paoly zany. Ny afatra no maritra ny fanahy ary mbola namafisy ny jaona izany. Jaona malala, jaona faharoa, toko voalohany, 9:9 hatramin'ny 9:7. Mitandrema ianareo fandrao mahavery zay namononay tena fa mba handraisanareo valim-pity tanteraka. Zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana n'Andriamanitra zay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny raisana zay mitoetra ao amin'ny fampianarana azafady. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana n'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Ka litsany amin'ilay question le hoe fisehoana ety ivelany satria azo fitahana amin'ny fanehoam-pamantarana le Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Fa any amin'ilay message le izy, inona ny fampianaran'i Jesosy tafatoetra ao venao? Fa raha tafatoetra anao dia manana azy. Fa tsy azo lazaina ho manana azy satria ny fananana azy no hitahiry anao ho fananany.
manontania anao tena hoe inona ny fampianarana fototra ary mitoetra amin'ilay izy tsara ve mitoetra ao amin'ilay izy tsara ve raha ny fampianarana tsy manondro an' Jesosy tsy manondro ny famonjeny tsy mitondra fiovam-po fa hetsika Andriamanitra be fotsiny ny afatra velona ao dia Kristy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy Kristy no ampiasaina nyrona olona mba ho rôla sy miavaka manokana tsy fanindraindrana mpitory tsy fandemetsaina ho amin'ny tanjona hafa tsy misy intimidation fandemena ny olona tsirairay avy hoe misy olona supérieur noho ny olona sasany non Kristy ndrehetra izy ndrehetra ary izy no ambony ndrehetra tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra halleloja tsy fanetanana amin'ntsony teny anglisy motivational speaking tsy teny mahafinaritra tsy dinga ny fahombiazana tsy niandry ny fanambinana ny toriana tsy famafazana vohy tombo raha nao aferatra ao am-piangonana tsy zay ilay filazantsara tsy vola omena dia ampitomboana fa raha dia ampitombola dana varotra tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra tsotra be le izy tsotra be le izy aza vela isy andiso fanantenananao amin'izany raha tianao hitombo ny volanao mandehany any an-tsena fa tsy ao am-piangonana Jesosy ary nandrava ny tsena satria misy fivarotana mba mijerefa storie nravany le tsena ny tranoko atao trano fivavahana fa tsy trano firen'ny jiolahy jiolahy miery olo le mpivarotra ao am-piangonana jereo masona akaikinao iakatra tsika sa hoana Jesosy aloha tsy ampitombo vola mamaky azy amonjy fanahy ary izy mihitsy no nitsikero raha azonao ary zao rehetra nefa very ny ainao dia ho aiza ny fihafaranao noho izany amboariny family tandremo a fa zava-doza ny tsy fampakarana ara-panahy iaina no mpiandrasana amin'ny mpapakatra zao fotoam-pampakarana efa tena akaiky hita miverina sy mifantoka amin'i Jesosy amin'izay ny fiangonana tokony ho zay no izy ny loharano tokony amin'ny famonjena izy ny Kristy izy rery sy ny famonjena ny afatra tokony hijoroana dia mifantoka amin'ny ara-panahy tsy fahavalo ny fandrosoan'ny fiainanao izy afaky no ambininy ianao fireny olona mitsovavolom-bely hoe tena nitahiny izy ary tena novain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa hitan'Andriamanitra fa mifandraiky amin'ny fiainam-panahinao le izy fa tsy havery ianao mba jereo tsara azafady ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra rehetra vao manaiky fa efa feny fitaka ny tany ara-panahy maro amin'izao ny olona no mampanompona te hijoro ho Andriamanitra ho vaovao tenetranao ny tenim-pahamarinana androany anitsy ny fonao tsy mety raha ohatra ka ataonao fanao ny anaiky sy ampirisika ny hafa koa eo amin'izany toerana zany satria mandray anjara ianao atonga an'le olona tsy anana an'le fiatrena takian'Andriamanitra mba hampakarana azy ny fametrahana finoana amin'ny alitara sy ny toerana ety ivelana dia mitondra fanafahana eto tsy avy amin'Andriamanitra fa Jesosy rery ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alala fa tsy ny alitaranao akory Jesosy ao amin'ny anarany Jesosy ao amin'ny rany Jesosy ao amin'ny fanahany isika ny toy izao dia noho izy zay rehetra nataony no atsika ny mampijoro atsika androany raha ny tokony ho izy dia izy no antony fahavelomantsika vaovao izy mpanasitrana izy mpamonjy izy mpiaro izy ny couverture za zo ohatra tena ianao pasteur tena couverture ko dikanao couverture manko rakotra tsy misy olona natao iaho olona zany izy an'izy ara-panahy zany na tonga Jesosy miteny hoe aza vela isy ho rainareo fa ny ara-panahy tokana ihany dia Andriamanitra za koa mila couverture fa rehefa mangatsika amin'ny 20 alina za miheritra alainao ny anahy iza ntsony anahitra amin'ny toromasoko ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra za raha misy fotoana miheritry nareo hoe tsy mbola tratra an'le hoe tsy voaraiko noho izany za mety ho limité fa za nambara androany maraina misy anankiray tena couverture ary voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy matorina renirena fa eo foana izy na amin'ny alina ianao na amin'ny atandro na amin'ny maraina ianao na amin'ny arivo raha vao miantso azy dia mamaly izy ary mety sy nisy no teny hoe antsoia dia ho valika ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra alleluia
tiako no miteny aminao fa tokana areo foana Jesosy avy any Nazareta. Aoka tsy amin'ny olona ny fiarovana anao, aoka tsy amin'ny olona ny fialofanao, aoka tsy amin'ny olona ny fanafananao, aoka tsy amin'ny olona ny fiahinanao, aoka tsy amin'ny olona ny fiantohananao. Zay nataony dia ampy ary mihoatra no ny ampy. Maty eo amin'ny toeranao izy, velona mandrakizay, ho avy hampakatra anao izy, tianao izy tsy miova masany ho ary mandrakizay. Jesosy! Halleluja! Inona ny voalaza ny soratra masina ny amin'izany? Ataontsika tsara dia mazava ny resaka dia raha vainy amin'izay ny fivoriana. Salamo faraika amin'ny roapolo amin'ny zato vetivety. Halleluja! Ny andino faefatra. Ino tsy matorina rendrena mpiaro anao Israely? Ao a? Salamo fa 8:20. Ty salamo ty zany a, rehefa tena vakina amin'ny ara-panahy dia mitondra teny mahasalama. Salamo fa 8:20 ny andino faharoa. Izy ny ten'Andriamanitra. Jehovah no aram-batiko sy batery fiarovanao ahy, ary mpamonjy ahy, Andriamanitra vato lampy ialofako sy ampingako ary tandroka famonjena sy arovana avo ho a couverture. Proverbe oabolana 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fatahorana an' Jehovah dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany azo fialofana. Miaino ve sa tsy miaino? Misy fotoantsika miteny hoe ny fahasoavana manokana ato amin'ity trano ity no nafaka anao. Fahasoavana ato amin'ity trano ity, fa misy inona ato amin'ity trano ity? Ny fanafananao tsy avy amin'ny fahasoavana eny amin'ny olona na amin'ity trano ity, fa fahasoavan'Andriamanitra. Satria rehefa niteny Paoly Andriamanitra dia ampy anao fahasoavako izy Andriamanitra. Ampy anao fahasoavako, fa tsy hoe le fahasoavana ato amin'ity trano ity. Reny zavatra tritritra zany le kipitsopitso ny sariana saina anehoana fiavahana na amina ministère dénomination na ho an'ny olona sy mpitarika. Manimba fifatohan'ireny ary tsy mampira fiakofan'ireny anaka. Hoe anafaka anao fahasoavana eto amin'ity trano ity, na koa hoe fahasoavana miseho amin'ny fiainako, anokatra lalina ho anao. Marina fa nisy fotoany Paoly ny teny hoe fa ny Andriamanitra tafiteny an'iny Paoly, satria na tsy aro izy ny vavolombelona izay nitranga teo amin'ny fiainany, fa tsy manondro ny tenany izy ho manin'Andriamanitra hafa mihoatra noho ny hafa. Fa maninona ny fahasamihafan'Andriamanitra no nijoroanao fahamalian'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny Paoly manokana? Non, raha izay ilay izy reverin'i Jesosy dia ndrasoary Paoly dia ho hitantsika eo. Ny hoe raha mikasika ianao dia mikasika fahasoavana. Misy fitahiana voahomanao anao mihitsy eto amin'ity altary ity. Eto ny altary ivavahako sy amalian'Andriamanitra ary anampiany ahy. Dia manomboka atao aminao ny olona tsy any ambody madiro fotsiny feo pototry ny altara indray. Imagine eo reto a. Pura ve zany ny fiakofanao? Tena tany anao hoe aiza Jesosy amin'izany rehetrarehetra izany zay fotsiny. Aiza Jesosy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, izany fampianarana izany. Tomony eo akaikinao. Nahoana ianao fa eo indrindra siksa. Aiza Jesosy manondro an'izy ianao. Manondro an'izy ilay fampianaranao. Maro ny fampianarana mamily finoana ao amin'ny olona. Zava-doza ny miandry fiangonana. Raha iverin'i Jesosy raha tsy miova faingana izany. Zavatra misy, tena misy dia fanahy mamaly tokoa eo amin'ilay altara. Fa ny marina nefa afaoviaiza ilay izy ary fanahy inona. Manjary manondro fahasoavana avy amin'ny olona ilay izy, ositra, manteau. Non, testamenta taloha zany. Rehefa nilatsaka ny fanahy dia tao tampon-dohany tsirairay avy teo amin'ny efitra ambony-drihana. Dia zao aza tsoina ilay izy fa rehefa misy zavatra mahafinaritra antsika tiantsika hiavahana, dia tiantsika hasongadina ny fomba fampiasan'Andriamanitra antsika. Dia tandremy fa sao dia sandoka, satria le miazona anao tsy ho sandoka. Dia amin'ilay fijoroana amin'ilay fampianarana tena izy. Voizina ny hoe dingan'ny ositra, level, dingan'ny fahasoavana. Voizina koa ny hoe tsy anananao ny fahasoavana izay ananako. Hono atomboko. Aiza nga Jesosy amin'izany rehetrarehetra izany? Tsy hita mihitsy hoe inona ny vokatry ny famonjeny sy ny fanoloran-tena, fa hatreto aloha raha izany ny fampianaranao, dia ianao ny rôlina fona e. Raha mila ositra ianao, kasio kely eo any ary hitako tafajanina eo zany e. Jereo fiainako.
raha mila ositra matanjaka dia zao no ataovy lasa no ny ositra sy hoanao avokoa na ny fastinina na ny fivadikana na mivavaka zay ataonao fahaizaka i Jesosy amin'izany rehetrarehetra zany dia anao ve gaga raha ohatra ka hoe mety misy vokatra dia namary tena amin'ny fotoana tena nisy maty nitsangana mihitsy ane tamin'ireny toy Jesosy tsy fantatro mihitsy nareo na izanaiza hatramin'izay ity resaky ity nitsany amin'ilay hoe anenjikitsika mba hita vokatra fa hiala kely amin'ny mahazaty tsika fa ho akarina Andriamanitra ny afaka maly ianao e ary afaka mihoatra lavitra no izay hitanao tany amin'ny sisiny tany no ataon'Andriamanitra mifeny hoe ary masonareo ny ahita fa hiasa ontsika Andriamanitra mahavariana nefa tsisy tonga saina mihitsy ny rehetra fa manao amenina daholo fotsiny manaraka n'ilay fahasoavana any amin'ilay olona ozy izy ny soratra masina ozy izy ny ten'Andriamanitra avy amin'ny fahafenoana ozy izy Jaona andao nefa kitsika kely dia marana amin'izay hivavakitsika Jaona toko voalohany andiny faina ambin'ny folo mialatsiny fa somary nitazomy kely nareo androany fa tsy aritra hoe fa tamin'ny fahafenoana nandraisantsika ozy Jaona rehetra tsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana tsy ny fahafenoany Jaona fa Jesosy Kristy ary Jaona dia nampiditra ny tenany ho isany ao anatin'ny rehetra mandray avy amin'i Jesosy tsy nankalaza azy Jaona mazava be zany raha ny ten'Andriamanitra ianao ve mino fa misy alitara mahery noho ny sasany sampy zany ny antony ao amin'ny Kristy ny fahafenoana ao antsika ny fiaina kristianina dia tsy mametraka alitara mahery noho ny sasany ao alitara osa olona tokana mahery no misy voalaza ny soratra masina ary voalaza ny ten'Andriamanitra ny anarany atao hoe Jesosy Kristy ao amin'ny anarany ny hery fa tsy eo amin'ny alitara ao amin'ny raha nalatsa ny famonjena fa tsy any amin'ny mosoara ny vokatry ny famonjena koa dia tanteraka fa tsy any amin'ny palitao Jesosy Kristy izy ny tompon'ny fanosorana tsy manontao le izy fa Jesosy le izy tsangany amin'ny toerana misy anao vetivety azy makasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny teny androany sotra ny amin'ny fanairana ny fonay ao anaty fiombonana fantatray ny lalatsara zay zoranay tsy hanimba ny fanotronanao zay tsy hanimba ny fanomponay zay amin'izay zavatra tsy araka ny sitraponao ampijoro mandrakarivo zay ho fantsona tsara sy fitaovana mahery eo ampelantananao ifandray tanteraka amin'ny sitraponao amin'ny antom-pisinay ty ambany masoandro voninahitra ny eo anao ilay Andriamanitra marina sady mitoetro misy fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo amen aty amen alleluia zovy mono inonareo oripi no sy mpivavaka no hitataratra misemo fiainantsy kitena miavaka ove mirana zafady hoe mirana alefa mira za tsy manana mitony fa alefa sotsiny dia manaraka mirana fa le tony tena tiako hoe hovoaka ao anatin'ilay izy mametram-panontaniana ny olona satria ny olona feno Andriamanitra dia manana endrika feno fitsikina miatrikady satria ny fiadanana ao anatinao dia fiadanana ambony noho ny fahalalana rehetra fiadanana tao andresy ny ady rehetra amin'ny alalan'ny communion sy firaisanao amin'Andriamanitra zovy mono enonareo oripi no sy mpivavaka no hitataratra miseo fifaliana tena miavaka motsy misy veny fahorina lavitra zava-manasatra fa dia feno fatokina manampiay
na tena miavaka endratra tsy aiane to tsy aiko ny andahatra ny ato anatiko jereo fiainantsy kitsy ny fahatra sarotra resena miadin-tsaina mora miovako ny mahaso naoneno afafiaina ianareo lazao naonamo toanao zao zay fahiny nonandre nanaiky ovonjena atateraka lahery ao anatiny fahalemena sany faorina no tsy misy nania tino lavitranay fa miroso satry mino lay Jesosy Kristy tompona faranatsika am'le farany io raha tianao ahalala raha tianao ahalala dia iay no teo tsapanao fa ny tsara tena tsara dia lay fo manaiky ho azy izao ny fanatenana tsy mamaty raha Kristy nekeno tompo iray mitarika hatrany tenety sy homandraky le tono mihitsy ny tiako alleloia ianarantsika zay izy zay dia ataontsika amin'ny cléany tsara amin'ny manaraka amen alleloia misy manontany teny fa maninonareo no mitsika angany adiny tsy mafy zay ne mba mitsika ihany fa tsy mifahatra ny tsikinay fifaliana ohatrany hoe miserana hoentin'ny zavatra iainany hita maso zany tsy voatery afinaritra anao daholo ny zavatra misy rehetra fa ao anatin'iny manao test'Andriamanitra hoe aiza ny toerany fifalianao manan'izay Jesosy manana anao ary androany eo anatin'ny fiombonana izay tia metraka anao ivo ny fivorianay noho ny famonjenao sy ny famondraponao dia samy joro izay androany hoe kristianina voavela heloka satria maty teo amin'ny toeranay ny tomponay ary mampijoro anay mpahasahina hiatrika amin'ny fandresena ny zavatra rehetra satria rehefa natao zanaka izay dia mpandova an'Andriamanitra pirainova amin'ny Kristy fa le fiaraha miaritra aminao ny amin'ny zavatra hita ety ivelany ohatry ny pression mitady ampidina finoana izany indraindray fa tsy maninone itsika izay hijery ianao satria fantatray efa nandresy teo amin'ny toeranay ianao raha iso amin'ity marain'ity ny fahafahanao manokatra ny fonao iombona mipampakatra nisy fotoana ianao nino zavatra hafa efa nanomboka nametraka ny finoanao na tamin'ny olona na tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy nijery an'ilay mifantsika teo amin'ny azo fijaliana ntsony nandrombinana kely tompo kely fotsiny ny maso fa tsy mifantoka sy mibanjina azy androan'ny fotoana mampety ao anaty fiombonana avereno amin'i Jesosy sy ny famonjena ny fifatoanao miavana aminy ataovy izay ahafahany mahazo aina miaraka aminao satria ny fanekenao hijoro amin'ny kitsopo amin'ny sitrapony dia tonga azy hijoro anamarina fa izy manotrina anao ary anak'Andriamasina ianao satria zanany sokafo vetivety ny vavanao dia miresa amin'Andriamanitra meko ray minitra ianao hiteny amin'Andriamanitra raha io mianaran'i Jesosy manantona anao izay androany mangataka ny fikoriana ny rano solatsaka tao Kalvaria anadio anay tamin'ny lasatra misoa fa mbola tsy maty izay nanandao an'ity tany ity
fa ny fizarany fiankofanay dia matonga n'lay mpiakoa lay iankofana ao anatin'ny fonay tsy mahazo aina satria tianao adio zany fiankofana zany satana mamily lalana ny fiankofana ao amin'ny zavatra hafa foana na ny amin'ny fahasoavana na ny amin'ny ositra na ny amin'ny olona ampiasain'Andriamanitra na ny amin'ny objet na altara aza dia indraindray tiany iankofana zay mety maneho ny endriky ny fanatrehan'Andriamanitra dia tiany iankofana nefa ny fiankofana tsy tiana hozarainana amin'izy na amin'izy fa aminao Andriamanitra rain' Jesosy Kristy zay nitondra anay tamin'ny famonjena tamin'ny alalan'ny famonjena zay nataon'i Jesosy tompo zanakao anay miakohaka eo anatrehanao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy manaiky ny fiandriananao manaiky ny mahizy ianao hatrehatr'izay koa mandrakizay diovy amin'iranao so latsaka tao kalvaria ny fiankofanay asendrefa nisy fiankofana diso manomboka amiko Andriamanitra mamindra fo amiko mamelany eloko satria tsy natao hitory zany teny zany fotsiny hafa natao hiaina zany ihany koa dia androany zay rehetra ao anatin'izao fandraisan'izao hamerinao anaty fiombonana ny fiankofana marina hibanjinanay fa ianao ilay velona ao anatinay dia Andriamanitra momba anay sotra tamin'ny famindram-po Jesosy misy fotoana ohatra ny heverinao fa marina zany ary ndraindray lasa fahazarana satria ela loatra no nitoerana tao anatin'izany fa misaotra fa mbola tsy miveriny ianao fa isan'izay vitsy zay Andriamanitra nefa sitrakao ny anovanay mba halala ny fahamarinanao eo na aminao amin'ny fotoam-pampakarana Jesosy tompo tamin'ny ala zay namadia anazy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia zay tia mitenako tsy vakina ho anareo so natao fahatsiarovana misora azy taka zany koa ny kapoaka manondro sy maneho ilay firaisana amin'i Jesosy Kristy amin'ny fanekena vaovao sady mandrakizay ozy izy tiany laza raha zay nalatsako ho anareo ho famelana ny fahotanareo ka no vinanao mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tomponareo mandra-piveriny dray apakatra anareo misora azy eno eny mahazo hainao fanasitranana rehefa lay mpanasitrana sady fanasitranana ny ankonanao ny ankofanao dia Jesosy Kristy dia kapoka taminy ny fanasitranana ny fanahintsika ny aintsika ary ny koritsika mahitanao androany maraina izy anasitrana anao izy anafaka anao tamin'ny fandraisana mahita mifananganina anao sy ny fianam-panahinao joro tsara ny programan'Andriamanitra dao tsika ity-tanina mafo any tompo mahazaho toerana anao mifanatritsika aza misy miala fa mbola izy vavaka aorinan'ny filazana azy sy ny fanatitra Alleluia alleluia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy hita hoe misy maromaro nareo mivavao eto dia miaraba nareo manokana izahay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny hvkl-mission dia mino zay fa tena ahitan'Andriamanitra ianao amen ny zatra mahavariana eto amin'ny asa fanompony ity dia zao tsetsatsiaritra kely mahasika mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto manindrona ary tena tsy hoe mahasika moa zany fa entitra Andriamanitra satria ho any an-danitra itsika dia nefa mbola reo ihany nareo bety dia mbola eo ihany za manokana zao nieny tamin'ny radio tamin'ny maraina ilay mpanompon'Andriamanitra tena nitabataba mihitsy ary masika dia tonga eto ihany satria ilaiko Andriamanitra Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao mino aho fa matotsika feny be fa tsy atonona tsony le trano dia mino aho fa mba misaintsaina n'le centre amin'izay tsika alleloia le centre moa zany ho an'izay tsy malala dia toerana anankiray efa nomeny tompo antsika ahafahana mba manao trano ngezangeza mba ahafahantsika miombona miaraka eny amin'ilay toerana fa mino aho fa ao am-ponao Andriamanitra amen ny asa fanompona eto rehefa avy eo misy ny fotoanan'ny tanora sy ny ankizy dia mijanona ny tanora sy ny ankizy misy fianarana kely rehefa avy eo ny akoatran'izay dia ny fotoana moa zany misy ny izay miaraka amin'ny pasteur vitsivitsy maromaro eto amin'ny asa fanompona misy fotoana ny sabotsy ariva ny lahady maraina ary ny lahady ariva dia afaka manaton'andre mpanompon'Andriamanitra reny tsika
ny amin'izay toerana izay ahafahana mivondrom-bavaka sy fotoam-bavaka ahafahantsika miomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Amen. Vonona amin'ilay famoronana fahatelo tsika dia mila matotra tsara miaraka amin'i Jesosy manambatonga an'izay fotoan'izay. Ny fiomanantsika ihany koa isaky ny latsinainy, talata, larobia maraina etsy amin'ny super U Analakely misy sekoly izay tsy andoavam-bola, tsy sekolage ilay izy fa sekoly ny anarany aloha mianatra. Mianatra tsika latsinainy manokana amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ora sasany dia ny sekoly ny mpamahana olana. Hoetao daholo izay olana rehetrarehetra tsy maninona. Na ny olana ny hafa koa raha tsy maninona hoetinao eo. Fa rehefa tonga eo dia marin'Andriamanitra. Amen. Ny talata manokana sekoly mpanasitranana. Izay endrika aretina rehetrarehetra hitanao eto amin'izao tontolo izao tsy maninona fa eto eo. Na ny ianao na ny eny hafa. Fa Andriamanitra koa mbola mitoetra ho mpanasitrana. Dia larobia manokana sekoly fanambiana toetra sy sekoly tokantrano amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany daholo zany super U Analakely etsy ambany etsy amin'ny 2e étage. Mino fa maro nefa nahatsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nandritra an'izay fotoan'izay dia mba ho isany koa anao mba anisan'ny angetaentan'Andriamanitra amin'ireny sekoly ireny. Ny zoma moa fotoanantsika dia eto zoma amin'ny 4 ora sy sabotsy tahaka ny androany amin'ny 7 ora. Dia ny radio antsika radio 90.8 FM hvkl radio hvkl-mission radio misy ihany koa eny amin'ny tambanjotra tserasera izay manao an'izany dia misy ny hvkl-mission events izay ahafahanao manaraka mivantana rehefa tena tsy afaka ianao dia afaka manaraka mivantana amin'ny fotoana rehetra na latsinainy, talata, larobia na ny zoma na ny sabotsy. Dia afaka manaraka mivantana raha ohatra koa tsy tadidinao zao ilay teny be teo fa mibetsaka be ny zavatra izay omen'Andriamanitra antsika dia afaka hiverenana vakiny ireny, afaka hiverenana henony ireny dia ahitanao fa Andriamanitra tianao. Na zao ny akaikinao tianao Andriamanitra, misahirana aminao izy. Amen. Andriamanitra tsy afaka tenentsika ilay fomba fiteny tanora aza misahirana fa na hiteny ianao na tsy teny hisahirana anao izy, hikarakara ny fiainanao izy dia tsinjovo zay, tatidio zay dia ho hitanao fa hiditra tsehatra ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Azadino ireo fotoan'ireo ahafahantsika miara-miompona araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe hafa ihany ny olona izay manatrika ny fanatrehan'Andriamanitra mivantana, satria ny tenany mihitsy no hoentiny, manombo ny tenany izy hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy midika akory hoe izay tsy afaka amin'ireny fotoana izay lazainy ireny dia tena hoe tena tsy mety zany, mety foana fa Andriamanitra mijery ny ao am-pontsika tsirairay avy. Raha mety ianao dia andao hiaraka hitsangantsika, minao fa mety ianao dia ainjiro aty anoloana ny tanantsika tsirairay avy, anolotra ny fanatitra ho an'ny tompo. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay, faly zay tompo eto amin'ny fanatrehanao, mety aminay izay teny rehetra ambaranao, mety hoe mafy aminay ilay izy nefa mila an'izany zay satria zay te ho any an-danitra Andriamanitra, sy te hijanona eto amin'ity tany fandalovana feno fahoriana ity zay fa te hiaraka aminao foana zay. Ianao nefa milaza fa tsy mahay manao na inona zay raha misaraka aminao. Tompo, iombona aminao foana zay isan'andro. Androany manokana manantanteraka, manavao ny fanoloran-tenanay zay amin'ny fomba hita maso hanoloranay ny fanatitra, ny fahafolo-karena ny sakrifisy. Zany rehetrarehetra zany any Andriamanitra tsisy avy aminay fa avy aminao, fa tianay fotsiny mba tena hoe hifandray tanteraka aminao ny fiainanay manontolo. Tahio ny tsirairay avy Andriamanitra, aza misy avela, misy adinona ray azy eto amin'ity toerana ity. Mba voninahitra ny anaranao zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Alleluia. Amen. Andao tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Oia, firy amintsika aloha ny faly androany fa niteny tamintsika Andriamanitra. Atsangana ambony tsara ny tananao. Miara-mino tsika fa fahamarinana izay nilazain'Andriamanitra dia ataovatra hoe tena voarainao tsara ilay famindao ity an-tanina mafy be ao an'i Jesosy. Alleluia. Apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka ho anao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-miombom-bavaka izay. Eto tsisy vavaky ny olona anankiray mahery noho ny sasany.
fa Andriamanitra mahery ivavahana no eto. Jesosy Kristy nitanjaky ny vavaka dia fandraisan-dahatra ao anatin'ny fonay, fa raha vao miantso ny anaranao zay dia mamaly anay ianao. Azay tena mino Jesosy, fa rehefa ny anaranao no antsoina dia ny zavatra rehetra manaiky ny anaranao. Noho ny famonjainao androany dia inoko fa ho sitrana ny fiainam-pananay. Tamin'ny alalan'ny teny izay voaray teo androany dia inoko Jesosy fa misy fiombonana aminao vaovao indray, misy firehetana ho anao vaovao indray ao anatinay, misy fahafahanay tena manam-pahatsapana fa tsy rery intsony zay, fa ianao dia eo aminay mandrakariva tokoa. Aoka izay hifankahita amin'ny fanotronanao, aoka izay hifankahita amin'ny fahatsaranao, eo amin'ny fiainam-pananay, ao amin'ny ainay ahita fizay, ahita fizay miaraka aminao. Mino a Jesosy fa tsisy aina very zany eto na ray ary, fa aina nandray famonjena satria ny fiainanao no fiainanay, ary tsy zay tsy no velona fiainao no velona ato anatinay. Raiso ny fahavelomany Jesosy amelombelona ny ao anatinao, anaisitra n'izay tontolo rehetra mbola mety maty na zay zavatra tsy namboleny fahavalo ao anatinao ao, ao amin'ny toe-ponao, ao amin'ny fanaonao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, miaisitra ny fahazaran-dratsy rehetra, tafatoetra sy manapaka oamponao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ity marain'ity koa, ninonino na rofy, ninonino na aretina, ninonino na fanangejana noho ny fandraisana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra androany, mitsahatra zany, miaisitra zany, tsy anaketsana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandana miaraka amin'ilay tianao, mandana miaraka amin'ilay momba anao ary laza fa tsy amerana ho kambrotona ho irery fa iaraka aminao mandrakariva. Mandana fa mety ny zavatra rehetra, mandana fa izy ny ady ny adinao, izy ny efa nampandresy anao, tsy hampaninina anao zany eo. Iseho voninahitra Andriamanitra, atanjaka ianao fa tsy osy zany, mahery ianao fa tsy malemy, sitrana ianao fa tsy marary zany. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa miova ny zavatra rehetra, tanteraka ny zavatra rehetra, mety ny zavatra rehetra amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany, avy amin'ny Jesosy Kristy irotsaka ao am-ponao, amelombelona anao ny fahafenony, satria hitako ianao amin'ity androandroany ity, anaiky anokatra ny fonao, hitombo amin'ny fanetretena, hitombo amin'ny fandeferana, hitombo amin'ny vokatry ny fanahy. Tsy misy no elanelana tsy mampahazo aina amin'ny fanahy masina ka hanaka anazy tsy asa mahery amin'ny fiainanao. Zay kasainao rehetra avy aminy dia ho tanterahany, ary ninonina irin'ny fonao dia ho efainy zany. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy arombaka anao amin'ny tanany, ary raha izy no hiaso ny fiainao tsy misy asakana mandrakizay. Halleluja. Wow, mandrehan'Andriamanitra amin'ny teny izay Jesosy miasa amin'ny fahasoavan'ny Andriamanitra, mandeha azy amin'ny teny. Misy olona eto manana problème ao amin'ny poumon-ny, tena reko Andriamanitra amin'ny teny hoe esorin'Andriamanitra songotany ao amin'ny poumon-nao zany problème zany. Andana tarafy dia miverena, le verena mijoro vavolombelona, tsy hoe nome voninahitra n'le olona ampitenenin'Andriamanitra, fa nome voninahitra n'le Andriamanitra ny teny. Izy ny tompon'ny fahasoavana, izy ny tompon'ny hery, izy ny tompo ny fiainantsika. Dia mandehana mahita kista koa manjavona, mahita kista koa manjavona amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tononoko fa zay tsy voatonona rehetra ny lazain'Andriamanitra fa nafahany teto dia afaka no afaka koa amin'ny fanantenanao azy ampononana sitrananao. Apetrao amin'ilay faritra marary ny tananao fa ianao mino an'Andriamanitra. Apetrao amin'ilay faritra marary. Reko Andriamanitra miteny amiko hoe androany dia fotoana ampikorinan'Andriamanitra ny hery fanasitranany. Tsy mifametrahako ny tanako fa mifanotronana ianao manokana. Manana fanantenana. Fa ny tananao iny koa dia mitovy amin'ny tanak ihany satria fananankiray ao anatintsika. Kristy ao anatinao mantsy fanantenana amin'ny voninahitra. Noho izany aza manahy na matahotra. Fa izay kasihan'ny tananao dia ho velominy. Tsy tanana normalina intsony iny rehefa ampiasainao ampinoana.
fatanana hafakely azon'Andriamanitra ampiasaina. Noho izany raiso ny fanasitrananao. Raiso ny fanasitrananao zao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka hiaisotra ny rofo rehetra, ny aretina rehetra dia aoko sitrany ianao amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Teka sitraka anao zay Andriamanitra dia sotranao zay. Fantatra efa miasa ianao. Fantatra efa manatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ianao. Inoko fa ny teninao dia ho tanteraka. Ary izay nasainao ny tanterahana dia ianao manamarina azy. Voninahitra ny eo anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay sady masina, velona mandrakizay. Tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Izay kosa isotra anao ny fonay manontolo anome voninahitra anao. Halleloja. Ho an'ilay masina sady mendrika ny tanteraka, ny avo indrindra ilay tokana toetra sady manerinery no miseza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Akatoavina fahefana, ekena, fanapahana ary toetra mandrakizay ho fanananao zay. Raiso ny fanoloran-tenanay, ny fonay sy nombanay manontolo ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mpamilapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Araka ny teny teo dia efa manomboka tsika isaina manokana mahakasika momba ny fikarakarana ny centre amin'izay. Alleluia. Dia mandroso ao anatin'izany ny programme antsika. Samy ho tahin'Andriamanitra tsika mianakavy. Veloma tompoko!